fiainanao zay le fahalebiazana. Asaika anao raha sitraka hoe hitsangana amin'izao fotoana izao ntsika hivavaka sady sokafantsika amin'ny baibolintsika amin'ny salamo fa 7:20 ka hatramin'ny 5 salamo fa 7:20 ny 1 ka hatramin'ny 5 no vakitsika rehetrarehetra miaraka rehefa avy eo rinany vavaka fa zao ndaontsika nomana ny fotsika satria ny vavaka rehetra tsy ny alohavan'ny fiomanany foa dia lasa teny foana na mo vide fa ny teny anankiray lasa misy lanjany rehefa niomana tsara ny fonao ho atolotra ao an'Andriamanitra ny tsara rehetra ho atolotra ao an'ilay mpamonjy anao ilay tena avany anaty lalon'ny fonao ilay miafina indrindra any ndaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Vavakatsika tompoko Jesosy Kristy tomponay masina mandrakizay. Misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny fitiavany, ny amin'ny famindrampony, ny amin'ny fahatsarana, ny amin'ny fananganana. Misaotra tompony amin'ity fotoana izay mbola omenao anay ity Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitarianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanangananao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindrampo satria no amarinonao indray androany fa avaozinao aminay rehetra ny famindramponao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny famira-pirata amin'ny masoandro izay mitondra hafanana. Fa tahaka an'izany eny mihoatra noho izany ny eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra dia fahatsarana sy hafanana mandrakariva. Ny eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra no misy ny fanovana sy ny fiovan'ny zavatra rehetra. Tonga eto izay Jesosy tsy hitondra ny mahiza ay anay izay tsy misy dikany, tsy misy lanjany akory raha hoarina amin'ny fahalebiazanao Andriamanitra. Fa tonga eto izay Jesosy hanome voninahitra ny anaranao. Zahay Andriamanitra tsy mahavita tena irery ary marina loatra ny teninao Jesosy hoe raha misaraka aminao izahay dia tsy mahefa na ino na inona. Androany Andriamanitra dia anamafy aneo ny fiankinanay aminao izay Andriamanitra. Tena te hiankina aminao mihoatra izay Jesosy Kristy satria fantatray fa ny fiainanay Jesosy dia tsy ho tafajoro izany mihitsiny raha vao tsy misy anao Andriamanitra. Mety ny sainay mety mampahery anay indraindray kanefa Tompo ny fampaherezanay ny tenanay amin'ny alalan'ny teninay dia tsy mampiova ny ninona Andriamanitra fa ny fampaherezanay ny tenanay amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra no manova ny zavatra rehetra. Dia androany Andriamanitra tsy miankina aminay izahay, tsy miankina amin'ny fahefanay, tsy miankina amin'ny teninay, tsy miankina amin'ny mety mari-pahaizana, tsy miankina amin'ny mety zavatra mety anananay eto an-tany satria izany Andriamanitra dia taimboraka ihany. Mety kalalao ary dia efa mety afaka mihinana an'izany Andriamanitra. Midika izany Andriamanitra fa tsy manana fahefana hibaiko ny kalalao akory izahay. Fa ianao Andriamanitra ny afaka miazona ny zavatra rehetra. Ankehitriny Jesosy ampanaiky ny momba anay izahay. Hatrany amin'ny lalina miafina indrindra anatin'ny fonay izay tsy misy mahita dia ampanekenay ianao Andriamanitra. Satria ianao Andriamanitra ilay fiandriananao Andriamanitra no ka tena anjaka eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Amin'ity fotoana ity Andriamanitra aoka tsy hijery izahay ny toerana eo amin'ny fiarahamonina, ny zanaka na vady Jesosy eo. Fa zany rehetra izany Andriamanitra rehefa eo amin'ny fanatrehanao dia afoinay avokoa Andriamanitra tsara indrindra. Ny masonay sy ny momba anay dia ampifatoanay aminao Andriamanitra satria ianao no antom-pisianay Jesosy Kristy. Ny vavaka izay ataonay sy asandratra rehetra amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia atolotra ianao Andriamanitra ny fisaorana amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Asaika anao raha sitraka amin'izao fotoana izao asandraton'ny fisaorana. Isaora izy, ankalazao ny anarany masina, derao ny anarany. Aza vela isy ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Aza vela ny fisainanao no anakana anao tsy hiteny ny fahatsaran'Andriamanitra. Aza vela ny fahalalana ao anatin'ny sainao no anakana anao tsy hanetry teny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa andehantsika tena anay koa tarian'ny fanahy masina. Alao amarintsika androany ilay ten'Andriamanitra milaza hoe ny fanahy masina sy ny fanahinao no miaraka milaza. Izany hoe mitovy ny hira irain'ny fanahy masina sy irain'ny fanahinao sy irain'ny vavanao. Mitovy ny teny aloky ny vavan'ny fanahy masina sy ny fiteny aloky ny vavanao. Asandrato ny naran'Andriamanitra ray androany. Alleluia. Misaotra tompony amin'ny fitiavana, ny amin'ny famindrampo, ny amin'ny asa, ny amin'ny fitadiavana, ny amin'ny fianarana, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny fahitsian'ny teninao, ny amin'ny fampianaranao anay, ny amin'ny fanangananao anay, ny amin'ny fikapohanao anay, ny amin'ny fanindromanao anay, ny amin'ny fahasarotam-piaronao aminay tsirairay avy Andriamanitra. Satria ianao dia tena Andriamanitra saro-piaro amin'izay ianao. Dia androany Andriamanitra manolotra izahay ny tenanay, ny momba anay rehetra, ny mikasika anay Andriamanitra. Atolotra ianao satria Jesosy ianao no nanao anay, ianao no mahalala anay tsirairay avy. Anao izahay, anao mandrakizay izahay Jesosy. Jesosy, anao ny fiainanay.
amin'ny anaranao ilay mpanjaka. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy an Jesosy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Sokafantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 dia tena mba faniriko raha ohatra ka afaka miaraka mamaky tsika rehetra. Raha tsy afaka mamaky ny ataontsika iray foa atolontsika n'Andriamanitra izany satria ten'Andriamanitra izay milaza ny fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fakitsika rehetra any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Jehova ny mpanjaka mitafy voninahitra izy. Jehova mitafy, eny misikina hery izy, ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola, hatra izay ianao. Manandra-peo ny rika Jehova, eny manandra-peo ny rika, mampihorondroana ny feony ny rika, mihoatra noho ny rano sady be ny mahery, eny mihoatra noho ny onjana ny masina lehibe. Ny voninahitra Jehova any amin'ny avo, ny teny vavolombelonao dia marina indrindra, fa masinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehova. Amen. Asandraton'ny tananao dia antsika me voninahitra n'Andriamanitra. Asandraton'ny tananao, asandraton'ny fomba fihiranao sy ny fidiranao ambavanao androany. Terao izy, ankalazao ny anarany, aza vela angina, foka ny tananao hitena asandratrao ambony ary ny vavanao tena hipololotra ny fahatsaran'Andriamanitra, fa masiny ianao. Eny tompo marina izany, mihoatra noho izao rehetra izao Andriamanitra ny fahalehibiazanao. Sombotsombony fotsiny Andriamanitra. Aleluia. No afaka asehony zavatra nataonao raha oharina may ianao anao Andriamanitra. Fenao ilay lehibe, ilay fahatsarana, ilay voninahitra, ilay mandraka izay ilay tsy miova, ilay mpamindra fo. Aleluia. Ilay Andriamanitra mahagaga, masina indrindra ianao Andriamanitra. Aleluia. Masina ianao ry Tompo Andriamanitra tsy toa. Ilay hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary ho avy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy amin'izao fotoana izao. Aleluia. 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 Antsika amin'izao fotoana izao anokana fotoana manokana tena hoe ankasitrahantsika n'Andriamanitra. Inona ny zavatra mitranga hoe amin'izao fotoana izao tena hoe tabataba ny olona, memenina ny olona satria miakatra ny vidim-piainana, misarotra ny fiainana. Fandroantsika dia ndao tena hisaotra n'Andriamanitra. Ato amin'ny Lioka 7:10 ato ny andininy manomboka eo amin'ny andininy 10 dia misy tantarana boky anankifolo izay niona tamin'i Jesosy dia niantso izy hoe Jesosy eo mamindra fo amiko, Jesosy eo raha mety ianao dia sitrano zahay. Dia hoy Jesosy hoe mandehana hozy izy miseho any amin'ny mpisorana, ndana fotsiny hozy izy Jesosy miseho any amin'ny mpisorana. Dia nankatory zareo dia teny ampandehanana teny zareo dia sitrana niala tsikelikely ilay abokana tonga teo anaty amin'ny mpisorana, sitrana tanteraka. Rehefa vita izay zavatra izay dia anankiray tamin'izy ireo, ary olona anankiray dia Samaritana, olona izay tsy manana raharaha amin'ny Jiosy. Io no lalany verina teo anatrehan'i Jesosy. Dia inona ny zavatra nitenen'i Jesosy tamin'izy ireo? Tamin'io anankiray io, hozy izy Jesosy hoe fa aiza ny anankisivy hozy izy, fa tsy misy ve mba malala miverina mame voninahitra n'Andriamanitra, fa manino ty olona Samaritana ty ihany no miverina. Ilay anankisivy ihany fa izany mety hoe Jiosy. Dia izy io moa ohatrany hoe pourcentage izany hoe ao anatin'ny olona 10 dia iray no mahay misaotra. Izany hoe raha eto ambony tany izany dia 10% ny olona ihany mahay misaotra. Dia ndao tsika tena hiditra ao anatin'izany hoe mahay misaotra lalandava izany. Mety hoe tsy takatra ny saintsika, mety hoe mafy ilay zavatra trehana, fa Andriamanitra dia miandro ny fisaorantsika. Ndao tsika hiditra ao anatin'io 10% io hoe mahay misaotra n'Andriamanitra. Inona ny antony hisaorantsika n'Andriamanitra? Satria fantatsika fa mahay manao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Amen. Ny olona mety hoe memenina satria tsy fantany hoe afaka hiova ny fiainana. Raha amin'ny réalité dia ohatrany hoe tsy possible tokoa izany, fa ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe zavatra rehetra dia possible amin'Andriamanitra. Misaotra n'Andriamanitra tsika satria mahay manao ny zavatra rehetra tsika. Dia ndao tsika androany tena ataovy tafatoetra ao anatin'ny fonao lalina izany. Meo ilay anjaranao ataovy tafiditra ao anatin'ilay 10% ianao androany. Jesosy tena mankasitraka anao izay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao. Ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetrarehetra, Tompo malala. Ianao ilay miazona ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny herin'ny teninao Jesosy. Ny zavatra iainanay dia tsy mamaritra n'inona Tompo malala, fa efa vita ny zavatra rehetrarehetra, fa
ny ao anatinay tsy misokatra Jesosy androany zay dia te hankasitraka anao fotsiny Jesosy dao tena hisaotra anao misaora ianao ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny olona manodidina anao misaotra tompony amin'ny asa mandraranay misaotra ny amin'ny fafahany mbola afaka manompo anao misaotra ny amin'ny fitiavanao anay ny amin'ny heritanjaka Jesosy ny amin'ny fofonaina tompo tsy voavidim-boly zany mbola ny fo zay tamin'ny maraina matanjaka tsara Jesosy enina dia misy zavatra tsy tomombana ary dia nitenao miteny fa niliona maty dia ratsy lavitra noho ny ambo velona fa raha mbola velona dia misy ny fanantenana tompo izany nananay fanantenana tompo malala fa ampelantananao tokoa ny fiainanay tena hoe misaotra anao zay ianao le Andriamanitra may manao ny zavatra rehetrarehetra isafidy zay ny tsahatra eto amin'ny fanatrianao indray androany ampanginay ireo tabataba rehetrarehetra ny fanahina ny tahotra ny fahakiviana ny alahelo rehetrarehetra izay mety ratra-po rehetrarehetra tompo dia ampanginay zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo fa tena hoe isafidy zay ny tsahatra ianao le may manao ny zavatra rehetra dia isaoranay ny anaranao tompo malalo mendrika indrindra ianao fonahitra sy dera atolotra ho anao rery any Jesosy dao lazaintsika fa may manao ny zavatra rehetra ny andry amantsika halleloia misaotra anao zay no ny abe ny fitiavanao tsika rehetra fa natombon'andro na fofonana tsy misy tsy nomenao matsiaro sambatra eniky ny fitahina no ny famindramponao mahita ny hery ny fifaliana ka misaotra anao Dona zaitsika may manao ny zavatra rehetra ianao Jesosy mahay manao zavatra rehetra ianao Andriamanitra fagagana fitondra famela hembaovao fa fitiavany anao mahay manao zavatra rehetra ianao Andriamanitra fahalalana fiantra famelana mbaovao fa fitiavany anao tsika ankasitraka isaotra any Jesosy saotra Jesosy ny amin'ny fatrokinao mankasitraka misaotra fefanana raraotra fanatrehanao voakasiky ny hery fanahy zay vavolombelona velombendianao tamany zay Jesosy eo mifanatrehanao amin'ny firasana amin'ny fanahina ilatsany fanavaozantsaina velonaina misaotrana dao lazaitsika may manao ny zavatra rehetra ianao Jesosy may manao zavatra rehetra ianao Andriamanitra fagagana fiantra famela hembaovao fitiavany anao may manao zavatra rehetra ianao Andriamanitra fahalalana fiondra famelana hembaovao fa fitiavany anao lazao mafy tombony hoay Jesosy ny manompo anao halleloia tombony hoay Andriamanitra fanahy manananao
tompony ho ay Jesosy manana anao Andriamanitra fanahy manana anao Misautanao za ianao n'Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra misaotra anao zahay mahay manao zavatra rehetra anao Andriamanitra fagagana fiantrano famelana hay vaovao fafitiavany anao Yavanyana Andiamanti falalana Fitundra famila Haimova Faftiavanyana Tumbunu wine manana nawe Tumbuni wine Manzafana manana manana hallelujah fitiavany anao fa fitiavany anao kami saotranao zahay tompony hoay Andriamanitra fanahy Tsika ity tanana mafy an'Andriamanitra fitiavany anao Jesosy mankasitraka ny anaranao zay dao tsika mbola etoy ao anatin'ny vavaka dao tsika angetaeta ny fanamasina indray ten'Andriamanitra dia miteny fa tsy amikery tsy ampantanjahana fa mifanahiko Jehova tompony maro androany tsika dia raha tafivory androany dia tena hoe miandrandra n'izany herin'Andriamanitra zany tsika miandrandra ny fanamasina tsika izy ilay parakleto izy ilay mpanampy ten'Andriamanitra milaza fa amin'ny alalan'ny fahalementsika dia tanterahan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahalementsika ny fahalebiazan'ny heriny amin'izay fotoan'izay tsika dia milaza fa tena hoe tsy izaho iny Jesosy fa ianao Jesosy dia niteny koa fa raha misaraka amintsika dia tsy mahefa manao na inona angetaeta indray tsika androany tena hoe hiankina tanteraka aminazy eo amin'ilay zavatra hoe impossible zavatra hoe tsy mampino zavatra tsisy antenana intsony eo Andriamanitra no afaka manomboka eo Andriamanitra no afaka miditra tsihatra indray rehefa foana ny tany nambomba teo ambon-drano ny fanamasina niteny Andriamanitra hoe misy mazava dia nietsika araka an'izay ny fanamasina dia nisy tokoa ny mazava ataontsika angataka ny fanamasina androany mba tena hoe hamono fanahintsika indray izy androany ameno antsika indray izy androany atao fatratra indray ny etaeta ao anatinao tsy misy fetra ny fanomezana ny fanahy sambatra ny nona izay mangetaeta ny famarinana fa izy no fikisana izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra izay no atao hoe zanak'Andriamanitra halleloja misaotra fanamasina ny amin'ny fanatrianao misaotra fanamasina ny amin'ny fahafenonao mameno anay tsiraray avy indray androany Tompo inty aho mitady anao miantso anao atao anaty aliana feno aizina no mitalao mirehitra ny atao anatiko fatratra ny faniriko raha resy tory ny fanahiko dia ho taitra te fo fantatro fa tsisy afatsy anao no mahay manefy izao faniriko izao Jesosy
fantatro fa ny fanay masinao no afaka hitondra fifoazam-panay ho anay foazy aho fanay masino. Halleluja. Sokafiny maso ny fanahiko, kasio fenoy usory aminy usotra ao fa te foahitanao. Lotsika ilaza hoe tompo inty aho mitady anao miantso anao ato anaty azina feno azinano mitalao mirehitra etaetako fatratrany faniriko raresitory mifandaiko te ho taitra te fo fantatro fa tsisy afatsy anao no mahay manefy izao faniriko izao Jesosy. Fantatro fa ny fanay masinao no afaka hitondra fifoazam-panay ho anay foazy aho fanay masino. Sokafiny maso ny fanahiko, kasio indray kasio fenoy usory aminy usotra ao fa te foahitanao. Foazy aho fanay masino, foazy aho fanay masino. Sokafiny maso ny fanahiko, kasio indray kasio feno usory aminy usotra ao fa te foay. Lotsika vavaka amizao fotoana zao fany masino mangetahetanao zay amty androany ty. Ianao no ilainay, ianao le mpanampy, ianao le famezana tsara indrindra avy any an-danitra nomendray anay mankasitraka feminy amin'ny fahafenonao aoka ny herinao hitobaka aoka ianao no anapaka ny ato anatinay zay zavatra rehetra tsy nambolenao aoka Yesu zany fa aoka ny fanahinao masina no anapaka tanteraka ato anatinay ato Jesosy a mangetaheta feno anao. Halleluja, halleluja. Foazy aho, foazy aho fanay masino. Sokafiny masoko e, sokafiny maso ny fanahiko, kasio fenoy usory aminy usotra ao fa te foahitanao. Foazy aho e, foazy aho fanay masino. Halleluja. Sokafiny maso ny fanahiko, Kasio aho, kasio fenoy usory aminy usotra ao fa te foahitanao. Halleluja. Halleluja ho anao mandrakizay Jesosy. Halleluja. 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 Zany tokoa Jesosy a, tena hoe ny voninahitra rehetra dia averina aminao, tena hoe manaiky ny fiandriananao zay. Jaona 4:4 ny andininy 7:20 sy 7:20 dia voasoratra hoe fa tonga ny andro, avy ny andro hatry tonga zany ankehitriny. Raha ny tena mpivavaka dia hivavaka amin'Andriamanitra sy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana.
fa zay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy miankohaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Androany zay Jesosy tena hoe momba ny Andriamanitolo dia apetraka eo am-pelatananao, manaiky ny fiandriananao zay Jesosy a. Ianao le mpanjaka ny mpanjaka, ianao le tompo mandraka zay Jesosy a. Tena hoe tsy ahidy zay Jesosy raha hitady. Ianao le teo amin'ny seza fiandrianana manerinerina, nanana ny voninahitra rehetrarehetra ianao, nanana ny zavatra ampy rehetrarehetra ianao, fa tsy nety taminao raha tsy niforononao zay, ary mbola tsy vitan'izany fa nidiny ianao namonjy ny ainay tsiraray avy Jesosy a. Ianao le Andriamanitra lehibe, nanaiky niverina tonga zazakely ianao, nanetry teny ianao. Tena hoe zany fanetretena lehibe zay nataonao teo amin'ny fiainana izany no iderahana ny anaranao Jesosy a. Ho anao ny fiandrianana mandrakizay, ianao le izatra izay ka ho mandrakizay, ianao le Jehova tompony mandao tsika teny hoe masina, masina, masina Jehova tompo Andriamanitra, eniky ny voninahiny ny tany rehetrarehetra. Halleloja. Voninahitra ho anao mandrakizay Jesosy. Mendrika indrindra ianao, ianao ny mpanjaka anay, tsisy tohanao Jesosy. Fa misaotra fa manatrika eto ianao amin'izao fotoana izao, misaotra fa efa eto ianao amin'izao fotoana izao, inony tanteraka izany Jesosy. Misaotra fa efa eto anivonay ny mpanjaka anay. Halleloja. Misaotra Jesosy. Halleloja. Voninahitra ho anao, ianao le mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja ho anao Jesosy. Misy mpanjaka manatrika eto, sokafiny fo handray azy, ny fiderana no anjakany, ny fahasoavany no anenikantsika. Izy manala ireo enta mavesatra, ireo amboara rehetreo antongony, misy anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja ho anao tompo. Ho azy niaza sy voninahitra, no mendrika ilay nandreso antsika, nalevina nitsangana minkery, ny fasana tsy natazona azy, fidera de ho azy mandraky izay, ilay nandresy tompony fanalay. Misy anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka. Sandrato ny feonao amin'izao fotoana izao hoe halleluja ho anao Jesosy. Fa masiny anao tsisy tohanao mandrakizay Jesosy. Mankalaza ny anaranao zay le mpanjaka ny mpanjaka, lay tompony tompo, mendrika ny fiderana ianao mandrakizay. Halleluja ho anao Jesosy. Halleluja. Tsara ianao mandrakizay. Tsy hoe lintsony hahitazisika, ny ranomaso ho fafany, ho ao antranondray ho tapitrany ady, tsy hoe lahita
ny mpamonjisika izy manala ireo enta mavesatra ireo amboara rehetreo antongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka ny fiderana dia ho azy mandraky izay fa masina mandraky izay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Alleluia. Ndao tsika itiaka mafy ho an' Jesosy. Alleluia. Tonga amin'ny fotoana mahazo toerana tompoko anomerenantsika ny voninahitra ho any amin'i Jesosy tsika. Voninahitra ho an'i Jesosy iray ihany izy roky vavolombelona. Ny izy roky vavolombelona dia ho an'ny zanakay anankiroa. Ny voalohany i Ezaia nanomboka tamin'ny septambra izy dia marary foana. Ohatrany hoe nanomboka nianatra izy dia isaky ny tapa-bolana eo izy dia miverina marary foana na ray volana. Dia tamin'ny février anniversaire dia narary izy tamin'izay. Dia antsofin'ny mpanompon'Andriamanitra rano izy dia nivavahana izy dia nangatanina tamin'i Jesosy hoe mba tsy harary tsony izy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa hatramin'izao dia tsy miverina narary tsony izy. Tena hoe lasa natanjaka izy satria taloha izy boostena vitamina foana fa zao tsisy vitamina tsony fa salama tsara izy sady matanjaka tsara. Dia ny faharoa indray herinandro izy izay nanomboka ny sakafo dia somary nitohana dia tomany be mihitsy izy rehefa hoe andeha hivoaka zany dia ela zaza faharoa zay. Dia nampalahelo be izy dia ilarobia izay izy te hivoaka zany izy dia nitomany be izy dia somary natosiko ny tongony mba hoe hanampy anazy dia navita namoaka izy fa kely le izy sady mafy be sady mitomany be izy mamoaka an'le izy. Dia teo ny eo dia nivavaka ho anazy sady nanotra ny kibony dia miverina nanao izy teo ny eo ihany dia tonga dia nalemy le izy. Voninahitra ho an'i Jesosy rery. Alleluia. Mandroso tompoko. Eo amin'ny antsipiriny eo amin'ny fiainanao rehefa miantso eo an'i Jesosy ianao dia mamaly izy. Alleluia. Manona fiadanana ho antsika rehetrarehetra tonga eto. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroky vavolombelona eto androany. Fijoroana vavolombelona roa tantaraiko aminareo. Voalohany aloha zahako tamiteraka ny zanako dia nididina. Dia après an'izay ako lasa marary valany malala colonne zany marary foana. Matetika rehefa reraka na mijoro ela be dia marary be. Dia hatramin'izay rehefa marary dia hosorana baume dia mba apese kokoa zany. Dia nanomboka fakomaly omaly tamin'ny maraina tena narary be le izy. Dia nitsangana tamin'ny maraina dia andeha hanatitra an'ilay zanako andeha hianatra dia midina mitohatra izay mianaka. Dia marary be le izy midina mitohatra dia nitambirina tao an-tsaiko ilay toriteny hoe aza manakety ny aretina mitototoeraka izao rehetrarehetra izao fa ento ny aretina ao amin'i Jesosy. Dia tonga dia nanao vavaka hoe Jesosy efa elaela ihany izay ty kolonako ty narary fa entiko eto anatrehanao ty androany. Dia izaho mino fa ianao mahay manasitrana dia voatapitra izay vavaka nataoko izay teny an-dalana ihany izay voatapitra ilay vavaka dia tonga dia ohatran'ny nain-javatra mipika ako tao amin'ny kolonako. Dia après an'izay tonga dia afaka le izy miakatra totobatonambonitra izay mianaka. Mihaino zany hoe marary ary izany sa tsy marary. Dia teo voaresy hoe tena mahay manasitrana Jesosy. Dia irainy Jesosy. Fijoroana vavolombelona faharoa indray tamin'ny mois de mars iny izay mipetraka amin'ny appartement iray izay. Dia
nisy problème na courant électricité zany izy court circuit dia may daholo ny fil rehetrarehetra tamin'ny 2e étage dia tsy maintsy nysoloana dia hatramin'izay moa mitambatra compteur ny 2e étage rehetrarehetra dia ohatrany hoe tao anatin'izay zany za ohatrany hoe tsy maintsy nandoa betsaka foana nisy fiangarana ve tsy fantatro dia tao anatin'le réparation ihany koa zany tsy maintsy hoe nandoa betsaka tao anatin'izay dia hatramin'izay zany efa nandoa jirama betsaka dia ohatrany hoe hitako tsy rara le izy fa nandefitra sy nangina foana hatramin'izay dia tao anatin'le réparation mbola nandoa betsaka dia tsy zakako zany dia namaly moa zany tamin'izay sady niakatra dia après an'izany namaly izay dia alina ny andro dia ohatrany hoe nisy culpabilité taty anatiko zany hoe ianao tokony mangina fa tsy tokony hiteny ianao satria efa voasoratra hoe Jehova niato anareo fa ianareo kosa angina dia naloa ny volany apitson'iny dia avy eo nandeha dia tonga ny atoandrotoandro dia nisy ny olona niantso ako olona midy fo be amiko zany fa niantso izy dia nanontany hoe ainareo misy problème ohatran'izao fa nandoa vola ianao dia ohatrina ny volana alohanao dia nanona montant aminazy moa ako dia ozy izy hoe andraso izy izy fa alohako ny atsasany alefako amin'ny vola ho anao dia raina aloha Jesosy tamin'izay dia vita indray izay dia ndresaka tamin'ny namana ny ivelan'izay zany dia miresadresaka eo fotsiny hoe inona vaovao dia nitantaraiko anazy zany hoe nisy problème ohatr'izao tato aminay dia tonga ny lundi de Pâques zany efa quelques jours après dia tampotampoka teo maneno ny telefona tonga dia nisy message indroa dia nisy message tonga amin'ny vola le izy dia gaga be hafa le raison le izy zany hoe jirama sy œuf de Pâques dia avy eo ako niantso anazy tamin'ny WhatsApp hoe fa ahoana hoa dia niteny moa izy hoe fifanampiana moa izy amin'ny fiainana fa izy hoe mizaka rera ny zavatra rehetrarehetra zany dia teo zany vao tonga saina hoe ao anatin'ny ady rehetrarehetra mila mianatra mangintsika satria Jesosy efa miady ho atsika foana dia efa manomana zavatra foana zany izy ho atsika fa tsy mila mikoropaky tsika tsy mila taitaitra amin'ny maha-olombelona atsika moa zany hoe taitaitra foana dia izay ny fitsoroana fahavolombelona izay isaorana an' Jesosy. Alleluia. Ndao tsika hitehaka mafy ho an' Jesosy raha mety aminao ndao tsika hitsangana ndao tsika ny fisaorana sy fankasitrahan'Andriamanitra ny amin'izay nataony tamin'ny mpiara manompo amintsika fantatra ihany koa fa amintsika misy nanaovan'i Jesosy zava-magaga fa mety miandro eo ongeza angambany vao hijoro ianao nefa raha eo amin'ny kely ary ianao misy sakana tsy afaka mijoro an' Jesosy rehefa tonga le ngeza mbola le sakanao eo foana fa prisihako ianao ndao ankasitraka an' Jesosy ny amin'izay nataony teniny androany eo amin'ny fiainanao asandrato ny tananao dia ndao tsika hiara ankasitraka an' Jesosy Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra anao zahay mankasitraka anao zahay misaotra noho ny amin'ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainam-panahinay misaotra Jesosy fa hatramin'ny zavatra majinika kely rehefa miantso zahay dia mamaly ianao ary na tsy mamaly rehefa Jesosy dia fifaliana ho anay mamerina ny voninahitra any aminao misaotra ny amin'ny fanasitranana teo amin'ny Ezaïa sy Timothée misaotra ny amin'ny nikasianao ny fon'ny olona teo amin'ny fiainan'ny leranabavy teo iny fony hidy fa no teninao Jesosy noho ny izy nanaiky anadio fony ny sokatra tsy nomenimenina fa namela ny adiny teo aminao dia nahavita nikasika fonin'olona ianao Jesosy ny eo amin'ny fiainanay koa dia ohatran'izany misaotra ny amin'ireo rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay dia mamerina ny voninahitra any aminao zahay misaotra Jesosy mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao hitiaka mafy an' Jesosy dia manasanao azy toerana tompoko. Alleluia. Ndao hivavaka tsika melohan'ny zavatra rehetra. Andriamanitra misaotra anao izay amin'ity fotoanandroany ity misaotra ny amin'ny fahafahanay mifandray aminao amin'ny teninao androany izao fotoana tsara indrindra satria eto ny fanatrehanao ary manakambara aminay ianao mitenena Andriamanitra andray androany fa liana ty andrehanao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tay Jesosy tsika rehetra zavatra anankiray mba tiako tonga ao anatintsika mialohan'ny iakaran'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafatra eto androany misy fomba fiasan'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany namoronana n'izao tontolo izao
dia io fomba fiaso ihany ny tian'Andriamanitra iasana amin'ny fiainantsika. Amen. Genesis toko voalohany dia rehefa namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny tany ozy izy dia tsy misy endrika fa foana. Aizina ny tambonin'ny lalina. Ny fanan'Andriamanitra namboba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Amen. Zay le filaran'le fomba fiasan'Andriamanitra. Ary tsisy hafa fa ohatran'io ihany ny tiany asany eo amin'ny fiainanao androany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nisy situation nitranga teo. Ny zava-nisy tsisy endrika ny tany. Maizina. Ary ny fanao izy izy nambomba teo ambonin'ny rano. Tsy fantatry fa ohatr'izay mety sara ny fiainanao zao androany. Tsisy endrika. Tsisy fahatsarana mety hita. Ohatran'ny maizina foana ny zavatra iainana isan'andro. Ny azo antoka nefa dia eo ny fanamasina. Amen. Fa eo ny fanamasina dia ozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra rehefa teo ny fanamasina. Dia ny teny Andriamanitra hoe misy mazava. Dia le teny iny nietsika, ny fanamasina nietsika nandray le teny. Ohatr'izay mihitsy ny tian'Andriamanitra iasana androany. Ninona zany situation iainanao androany dia eto ny fanamasina zao. Miandry ny tenin'Andriamanitra ho eto ny mpanompony izy zao rehefa avy eo. Dia izay teny izay rehefa latsaka ao anatinao dia iny teny iny no avadik'Andriamanitra ho vokatra eo amin'ny fiainanao. Io sary io izy ako ny sary tian'Andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Fa sahiran-tsaina Andriamanitra fa nivadika ny Genesis toko 9:7. Dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Genesis toko 9:7. Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy. Andriamanitra nametraka zany le sary, le plan d'action tiany atao. Fa rehefa avy eo le olombelona tsy nanaraka an'iny, dia ozy izy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mba hanapaka mandrakariva ao anatin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy. Ino ny tian'Andriamanitra ambara? Na tian'Andriamanitra ary zany le fanamasina hitaridalina ny olona dia nofo no nitarika azy. Dia sahiran-tsaina Andriamanitra hoe ahoana ary nitariako an'ireto olona reto, mavesatra tsy mety zaka ny fanamasina. Androany sokafo tsara ny ao anatinao. Ny fanamasina androany te hitarika atsika, fa aza nofo no avela hitarika anao. Raha vao nofo nitarika atsika dia tsy mety ho zaka ny fanamasina. Mandrakarivotsika. Rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy dia izao ny zavatra nitranga. Nomeny Jesosy amin'izay le sary hoe ohatr'izao ny tena tokony ho fiainany zanak'olombelona. Dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Jaona toko 14:16-17. Dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Izao angataka amin'iray ozy Jesosy, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba hitoetra eo aminareo izy mandrakizay. Dia ny fanahy amin'ny fahamarinana ozy izy izay tsy azo izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany fa ianareo ny mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Zany iny nahasahiran-tsaina n'Andriamanitra tany amin'ny Genesis toko 9 dia nomeny Jesosy amin'izay le sary hoe ny fanahy masina menanao dia mitoetra ao anatinao, eo aminao mandrakariva. Dia raha io sary io amin'izay no arahanao dia tanteraka amin'izay le programan'Andriamanitra. Dia nyrevelen'Andriamanitra amin'izay tany andry Paoly apôstôly le izy. Galatiana toko 5:9-10. Dia ozy izy Paoly apôstôly mandehana araka ny fanahy dia tsy atanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa nofo ozy izy manohatra ny fanahy dia mifanohatra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay tianareo atao. Genesis toko 9 inona nitranga? Nanao izay tian'ny olona dia ozy izy Andriamanitra hoe mafy be nitarika an'ireto olona reto. Dia raha tamin'izany atraso hovaiko amin'ny fomba fitenitsika ankehitriny dia mety ho fampiresaka Andriamanitra tao an-danitra. Dia ozy izy hoe mafy raga le olona.
sarotra oentina fa tarihan'ny nofony dia ozy izy paoly apôstôly le nofo manohatra ny fanahy dia tsy mety miaraka rehefa tsy maintsy misafidy na ianao tarihan'ny nofo na tarihan'ny fanahy. Androany andaontsika asianao maivana mora oentin'ny fanahy masina fotsiny androany. Androany raha io sary io dia afaka nitrangy eto amin'ity toerana ity. Amen. Io sarina plan d'action an'Andriamanitra io hitrangy eto androany. Ninninna situation androany eto ny fanahy masina ao anatintsika asianao izy androany. Ny teny oentin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo Jesosy le teny. Eto zany ireo condition rehetra ireo fa miteny Andriamanitra androany dia misokatra tsika asianao mietsika ny fanahy ao anatintsika dia ninninna zany situation rehetra androany azo antoka fa misy vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika asianao hitsangana asatrato tananao dia dao hivavaka tsika mankatamy fanahy masina amin'izao ora sy fotoana izao satria eto izy ary ao anatiko sy ao anatinao. Miandry izy androany dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe nambomba tambonin'ny rano izy zany mambomba eo ambonin'le situation rehetra zao ny fanahy masina. Miandry teny izy. Asatrato tananao dia hivavaka tsika. Misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fahafahanay mifandray aminao amin'ny teninao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra fanahy masina satria eto ianao ary vonina mihitsy ianao andray izay rehetra teny ka mpivadika zany koa vokatra eo amin'ny fiainany tsirairay. Zay kosa ny andraikitra androany manaiky ho tarianao zay fanahy masina. Manaiky amin'izay tianao zay rehetra tianao hitondrana sy zay rehetra tianao hanamboarana androany. Mitenena andray androany ary oeto ny teny fa voniny zay andray zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny voalaza ny teninao dia zao hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Miravo ty fotoana ty zay rehetra samy mahita ny fahatsarany asanao asehoanao ndray androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitehaka mafy tsika ndray mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Afaka mika alléluia mafy tsara ve zasy anao. Alléluia. Ava foana tananao dia asio fankasitrahana be any anatinao. Maneho vavolombelon'Andriamanitra mba hampaherezana antsika fa ao anatin'ny tsirariny afaka mampahita fity Andriamanitra avy eny am-pelantanan'ny olona tsy apozinao. Renao le vavolombelona teo olona mihidy fo amiko izy le raha napavy kozy Andriamanitra hoe zany mpanokatra ny fo ary zany mpandinika ny fo. Resaka fanasitranana, resaka fanafahana, fahasalamana ao foana tananao dia miombona fifaliana amin'Andriamanitra zay nikasika amin'ny fiainan'ireo mpiray tapota amintsika fa volombelona nomeny tompo ampaherezana antsika tsirairay avy androany fa izy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra mankasitraka averinay aminao mivoninahitra satria mendrika anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Misaotra fa efa nisaorana le vavolombelona teo fa tena ny anatina ihany ny fifalianay mahita anao miasa mikarakara ny zanakao. Misaotra fa ny fomba tsy apozina dia remboursenao le vola rehefa manaiky izay tsy monimonina eo amin'ny tsirariny mety mianjady eo amin'ny ara-piaramonina. Misaotra fa hatramin'ny antsipirian'ny faniriana momba ny zanaka sy ny taranaka miaino vavaka ianao ary mamaly vavaka ianao. Ny zazakely ohatry ny mila tanjaka sery dia ianao no mampatanjaka sy mamerina amin'ny lohan'ny fahasalamana. Izay rehetra fahasahiranana amin'ny lafin'ny fivoahana dia ianao manamora ny mafy. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy hira anankiray izay mba nasaiko ataon'ny Eonjoda hiran'ny pasteur antsika ny Paris soit glorifié zay napetraka ny tompo atao anatika izy dia arao fotsiny raha sedra mbola tsy hainao rehefa hainao moa dia hiara iventy sy hirana zany tsika amin'ny fametrahana momba antsika ray manontolo ho resy manoloana ny fiandrianan'Andriamanitra. Amen. Seigneur, tu m'as créé, je suis là pour t'adorer. À jamais, sois glorifié. Tu m'as aimé pour te glorifier, proclamer tes bienfaits. À jamais,
sois glorifié. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds. Je m'abandonne à toi, à jamais sois glorifié. Tsikareta, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds. Je m'abandonne à toi, à jamais sois glorifié. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds. Je m'abandonne à toi, à jamais sois glorifié. À jamais sois glorifié. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds. Je m'abandonne à toi, à jamais sois glorifié. À jamais sois glorifié. À jamais sois glorifié. Nele tononkira teo tsy hoe j'abandonne, tsy hoe za no tsy anao tsony, fa izy hoe je m'abandonne à toi, hoentiko eo aminao irehetra momba. Ary mampanantena anao amin'ny anaran'i Jesosy fa vitan'Andriamanitra ny mombanao. Ny ara-pifandraisana eo aminao sy Andriamanitra ny mila amboarana. Ary mihina fandroany hariva dia ho fotoana sy sehatra indray hitombontsika ao anatin'ny fifankazarana amin'ny tsotoa mba hiadanantsika indray zao fotoana hariva zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitehaka mafitsahantsika ho an'ny Tompo maza ho toerana vetivety ary. Anio manokantsika dia hiresaka momba ny vavaka. Maniry amin'ny foko manontolo mba ho tonga mpivavaka mazoto ianao ao anatin'ny fandrenesana ny fahamarinana momba ny vavaka. Ny zavatra tsy fantatra mantsy tsy mitondra motivation, fa rehefa manomboka fantatra ao amin'izay ny atin'ny bisibahan'ny vavaka dia hita fotoana ianao hivavahana. Tsy azo aina ianao raha tsy hivavaka, azoto hivavaka ianao. Ahita fotoana ho atokana ianao mba hivavaka, amony fotoana mihitsy ianao hivavaka, ary arisika ianao hivavaka ho an'ny hafa, satria ho asehon'Andriamanitra amin'izay fa efikasy ilay vavaka hifandraisanao tsara amin'Andriamanitra. Raha hoenao izay olona izay dia mity hafa-mafy an'Andriamanitra. Loha hevitra rahantsika anio dia nampitondrana ny lohateny hoe vavaka hitan'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra. Vavaka hitan'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra. Anio tsika dia hoetin'ny fanamasina mandehandeha ao anatin'ny Baiboly, hijery isika ny fivoaran'ny zavatra notenenin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany mahakasika ny vavaka sy ny zavatra tiany ho hita eo amintsika mpivavaka, mba hara-pahatonga ny fanamasina mba ahazakatsika ny fahafenony ny fanambarana amin'izay tian'Andriamanitra ho voaraintsika. Mariana fa
any amin'ny epistily Andriamanitra ny tena mamoaka secret satria ny epistily dia vanim-potoana tao anatin'ny olona ny fanamasina araka ilay voalazan'ny pasteur teo hoe eo aminareo fa indrindra aiza ao anatinareo. Rehefa nandehandeha nandritry ny telo taona Jesosy nanao ministera dia izao nolazainy hoe maro ny zavatra tiako lazaina ozy izy kanefa tsy afaka lazaiko zao satria tsy zaka anareo fa rehefa ho tonga ny fanamasina dia ho lasa zaka anareo amin'ny alalan'ny fanamasina. Dikan'izay ny fanamasina ao anatin'ny apôstôly nanoratra epistily dia afaka nyteny zavatra be lavitra noho izay nytenenin' Jesosy mivantana tamin'ny mpianatra niara-dalana taminy. Mamaky epistily. Tsara isika mamaky filazantsara satria amin'ny fomba tsotra ny prezentenan' Jesosy eo amin'ny filazantsara. Fa tsara tsika mamaky epistily fa ao amin'ny epistily no miafina ny zavatra rehetra. Ka dia resaka momba mivavaka isika dia amakivaky amin'ny baiboly tsika miaraka amin'ny fanamasina hatrany amin'ny boky Genesis ka hatrany amin'ny boky ny farany. Voalohany Andriamanitra mampianatra fa tokony hahita zavatra isika. Tena kaikinao mampianatra Andriamanitra hoe fa tokony hahita zavatra isika. Genesis 3:10 amboantsika azy. Genèse chapitre 13 verset 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Nanome prinsipa Andriamanitra eto ozy izy izay omeko anao mila hitanao voazonao. Ho anaty mametraka fanontaniana dia hoe dia hoana zany raha tsy mahita dia izao mivaliny tsy mahazo. Zay fotsiny. Tsy mila hoe mandalina be miakaratendrombohitra fa zay fotsiny mivalina. Satria Andriamanitra miteny mila mahita ianao vao afaka novoarainao izay omen'Andriamanitra. Ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao. Izay tazanao dia omeko anao. Izay tsy tazanao tsy omeko anao. Izay tazanao omeko anao. Izay tsy tazanao tsy omeko anao. Tsy matazana ninina ianao tsy mahazo ninina. Matazana ny rehetra ianao omeko ny rehetra. Matazana ny apahany omeko ny apahany. Matazana atsasaky ny fefany omeko atsasaky ny fefany. Izay tazanao no omeko anao izy Andriamanitra. Raha ny tian'Andriamanitra dia ny rehetra fa nefa izy miara-miasa amin'ny masonao satria tsy maintsy izay efa hitanao no ataony tonga eo amin'ny fiainanao. Tena kaikinao vavaka izany resantsika izany hoe i Abrahama dia nomen'Andriamanitra ty prinsipy ty hoe Abrahama mila mahita ianao tsy zatra fotsiny miaraka fa mila mahita ianao vao mahazo izay omeko. Jeremia 1:12 jereo amin'izay ny fitenin'Andriamanitra ary tonga tamiko indray ny tenin' Jehovah nanao hoe ry Jeremia inona izao hitanao zao ary io izao ratsakazo matsiary no hitako. Nanontany an'i Jeremia Andriamanitra hoe inona no hitanao malina ny zavatra hitanao mba hafahako miasa manome anao satria izay hitanao no afaka omeko anao na dia mihoatra no izay hitanao aza ny tiako omenanao. Hitantsika ao anatin'ny fomba fiasan'Andriamanitra sy ny fiainany fa raha ny avy amin'Andriamanitra dia zavatra feniny tia nomeny anao ary ny azy amaranako azy dia hoe izy mihitsy ny tonga dia omeny anao vao mangatangata zavatra eo ianao. Fa zao nefa raha tsy mahita ianao dia lasa apahany nomeny anao. Dikan'izay mikonty be manandanja eo imason'Andriamanitra ny fiarah-miasanao ny fijerinao ny masonao mahita sy Andriamanitra miaino sy amalivavaka anao. Habakooka 4:2 naran'i Jesosy. Habakooka 4:2 hitsangana eo ambony fitazanako ary hijoro eo ambony manda hiandry ahitako izay olazainy amiko sy izay avaliko ny fitarainako. I Habakooka dia nampianarin'Andriamanitra ahita ary inona ilay zavatra tokony ho hitany. Jereo dia teny hiandry ahitako izay olazainy amiko. Zavatra olazaina ve tsy tokony ho sofina miasa? Fa Andriamanitra mampianatra rehefa milaza zavatra Andriamanitra ny sofina mandray fa maso mila mahita tsy mahintehaka ao an'Andriamanitra.
ny sofina mandray fa ny maso mila mahitsy satria eto abakoka ny teny miandro izy ahitaka izay lazay zany hoe vao milaza zavatra Andriamanitra dia mila mahita zavatra teny kaikinao vao milaza zavatra Andriamanitra hoe dia mila mahita zavatra ianao dia iny le zavatra iny hoe hoentinao anaty vavaka dia iny le zavatra hoe lasa valim-bavaka tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra mety ho ampy raha zay fotsiny dia miravintsika fa aloha tsika hiaino hoe inona mbola nytenenin'Andriamanitra taty aoriana satria Andriamanitra mampivoatra ny zavatra teneniny arakaraka ny fahazakan'ny olona zany hoe atreo zany aloha ny zakan'ireo olona ny testamenta taloha reo dia teo aloha Andriamanitra ny asa ohatra tamin'ny andron'ny Jona tantaran'ny Jona dia fatatsika efa Jona dia mpaminany ary misy antony mahatonga Andriamanitra mifidy ny Jona ho mpaminany sy irahana mba hitory fibebahana tsy nety anefa ity Jona ty hozy Andriamanitra hoe any Niniva ny programako teo izy Jona teo any Niniva communion zany sa tsy communion tsy communion zany satria rehefa miteny Andriamanitra tokony milatsaka koa ny anaty fonao hoe d'accord amin'izay zay ny atao communion teto zany Jona vao miteny Andriamanitra Niniva toy izy Jona Tarsisy mila en communion tsara amin'ny tompontsika raha miteny zao tompo hoe enao any efa salamy dia enao mbola miteny saratra mbola marariko communion zany miaino ve tsika fa iza marina le tenenao ara-pahatsapana ve sa le tenenin'Andriamanitra ara-pahamarinana le tenenin'Andriamanitra ara-pahamarinana toy izy Andriamanitra ok andeha rery rangahy danary rehefa nandeha nitaingina sambo izy ho any Tarsisy nitoherin'Andriamanitra satria Andriamanitra manohatra mpiavonavina nasian'Andriamanitra tafiotra nikoropaka ny ray sambo ny tany saina iza daholo ny manompo Andriamanitra iza mba matarina hoe iza ny antony zao korotana zao Jona natory tany ambany sambo tao anatin'le kalina ao ambany dia ntsikafonina tao hoe fa manina teo ianao sao dia ny Andriamanitra ao ny manakana antsika dia eno izy ny Andriamanitra mihitsy ary ny olana anatin'ity zavatra ity dia za misy fanantenana ny mpanompon'Andriamanitra zay mahatonga n'Andriamanitra ny sisika fantany fanadaladala kely azy mora miaiky io asiana tafiotra fotsiny io dia miaiky enao koa ne fantany asiana tafiotra kely fotsiny dia miaiky fa ny tsara indrindra tsy miandry tafiotra vao miaiky tonga drosy Jona ok atsipazo ary dia natsipy saotra n'Andriamanitra nisy trondro satria raha ny ampovoan'ny rano anaty cyclone no atsipy anaty rano tsisy trondro maty ny rano fa tonga dia natelin'le trondro be izy dia nanao séjour tao akibony hazan-drano fampaherezana anao tsisy toerana ka tsy hahafahanao mivavaka io Jona io tao akibony trondro fa mbola navita mivavaka tsy haiko aiza ho aiza ny situation misy ianao ka ho ratsy lavitra noho ny kibony trondro ve mino fa tsy ratsy lavitra noho ny kibony trondro omen'Andriamanitra mipirofo na any amin'ny toerana faran'izay tsy hampozina ianao mbola miantso an'Andriamanitra dia mijoro Andriamanitra miteny hoe any amin'ny toerana rehetra izay antsoina ny anarako reko ny réseau tsisy problema na méga fa mifonao no herany fa vao misokatra fotsiny mifonao ny aty an-danitra vonona foana ny andray tia ny tenenin'ny Jona par rapport an'ilay fampianarana amin'izay ozy izy Jona toko faharoa ny andiny fafito dia ny andiny fahavalo naran'i Jesosy ao akibony hazan-drano izy mivavaka Andriamanitra nampiakatra ny aika ao fotao andavaka ianao izy amin'io mbola ao akibony hazan-drano mbola tsy tafavoaka izy fa nivavaka nataony efa vavaky ny olona efa misaotra fa efa tafavoaka ary le kibony hazan-drano dia namaivany no toy ny lavaka kely namoahana azy satria fantany fa tsy misy lavaka lalina loatra ka tsy hain-tanin'Andriamanitra amoahana azy mahita n'Andriamanitra ho lehibe Jona mbola tao anaty problème Jona no efa niteny izy hoe efa nampiakatra ianao izy amin'io mbola natrondro teny ekinao tsy maintsy mahita zavatra ianao teneny izy tsy maintsy mahita zavatra ianao le izy zany tsy hoe ay zary fa maninona no ato mafy loatra ny etakibony hazan-drano tsy zakako mifofinato tsy zay mivavaka nataony Jona fa izy efa tsy atsony efa nesorinao tato nefa izy mbola ao andiny fahavalo tonga tao aminao ny fivavako dia tao ny tempolinao masina tonga dia sura be mihitsy Jona hoe na ny akibony trondro ary amin'ny vavaka tonga hatrany amin'ny tempolo ny vavaka zay ataoko
hitany mieloa fa iaino ny vavaka ho ataony Andriamanitra ary hamaly vavaka azy ary hanafaka azy. Tsy afaka ianao raha tsy mahita an'Andriamanitra manafaka anao. Tsy afaka manodidina anao raha tsy ianao mihitsy aloha mahita fa manafaka manodidina anao Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika rehefa mitondram-bavaka dia efa dinganiko sady lesona. Mitondram-bavaka olona marary tsika. Dia saran'ilay olona marary no entintsika am-bavaka. Vita amin'ny vavaka marary ilay olona. Satria maninona? Olona marary nentinao tanatin'ilay vavaka. Dikan'izay misy zavatra mila hisafidiananao avy ao anaty zany. Inona moa tenenin'Andriamanitra? Andriamanitra ny tefa rehefa hoentiny eo aminy ny zavatra rehetra. Tsy ny aretina no mitondra eo amin'ny fanatren'Andriamanitra, fa zany tapa-kevitra mitondra ny aretina mety misy eo amin'ny fiainako ho eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Ary fantatra araka izay voalazan'ny Baiboly fa tsy misy aretina zany ka tsy hain'Andriamanitra. Sitrany vitany daholo zany dikan'izay possible asitrana dia ny sary ao anatinao. Tena akaikinao mila mahita sary ianao. Sarinao efa sitrana. Sarin'ilay olona efa sitrana. Sarin'ilay olona efa miova. Oliverenantsika izay olona miova izay rehefa avy eo. Jona efa nahita mialoha fony izy mbola tao akibony hazan-drano fa ho voakan'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra toy ny avy ao anaty lavaka. Nahita mialohan'Andriamanitra izy namoaka avy tao. Nanana an'izay kapasité zay Jona, zay mahatonga n'Andriamanitra mahafinaritra be hiaraka aminy satria izao, eny io tsara ne? Vao niteny Andriamanitra hoe toroy ho an'ny Ninive io teny io. Dia inona ny tenenin'ny Jona? Hibebaka indray zao reny. Tonga dia efa nahita izy fa tsy hibebaka ny olona. Fa le hamafy ny fofotsiny zatsy ho any. Toy Andriamanitra hoe le nahita an'le fibebahana ilaiko. Satria tiako ianao rehefa miteny zavatra to dia hitanao tokoa hoe effectivement vao maniraka anao ka mampiasa anao tonga dia ho lemeko daholo ny fonimponinao Ninive hatrany amin'ny biby fiompoka hatrany amin'ny mpanjaka. Tena voalatsaka io parole io tonga dia grande repentance nitrany. Hitany Jona izy dia zay mahasorenan'ny Jona za tsy te hitany zareo mibebaka. Problemana toetra fa tsy problemana vision. Toy Andriamanitra hoe ilaiko ny vision rangahy. Ndao fa miaraka tsika zay raintsika be lozo ny tompo. Na ianao na zaho. Dia rehefa mandinika ny Baiboly tsika dia mivoaka foana ny conclusion fa Andriamanitra be loha lavitra no ianao. Dia tsara to dia minegosy teny zao mba tsy ho lany fotoana be to dia manaiky izay teneniny. Halleluja! Jona toko faharoa ny 70. Misy zavatra nytenenin'ny Jona eto nampisokatra an'izay vision zay. Zay novoadiko dia efaiko an Jehovah ny famonjena. Niverina teo amin'ilay fifanaraha-piarahana tamin'Andriamanitra Jona. Mety nisy fotoana Andriamanitra nyteny tamin'ny Jona hoe Jona, afaka miantso anao ve inty aho, iraho aho. Naizanaiza ve manao voady aminao a Jehovah. Naizanaiza ny rahanao andeha nizaniza tsy mandeha. Adinin'ny Jona iny, naverin'ny Jona iny, dia tafaverina ilay vision tsara tao anatiny mba ahafahan'Andriamanitra nanao zavatra tsara teo amin'ny fiainany. Faharoa, mizara roa ny fahitana ao anatin'io ilay vision na vavaka tonga sary io. Mizara roa. Na isika mahita ny zavatra hitranga dia rehefa mandroso ny fifankazarantsika amin'Andriamanitra dia lasa mihamahita n'Andriamanitra tsika. Maheno tsara ve tsika? Na ianao mahita situation tsara be dia iny le entinao mambavaka. Fa rehefa me mandroso ny fifankazaranao amin'Andriamanitra dia manomboka me mahita n'Andriamanitra amin'izay ianao fa tsy situation tsara. Eny io le fanoharana. Samuel voalohany toko 7 tamin'ny andron'i Davida. Samuel voalohany toko 7 ny 5:30. Teny Davida le niteny. Vita io. Vitak'io. Dia amin'ny 5:30. Vitan'Andriamanitra io. Ianatra grammaire tsika androany. Mila hainao ny grammaire andrasan'Andriamanitra avy aminao. 1 Samuel 17:36 anaran'i Jesosy. Ny liona sy ny bera samy mivonony mpanomponao. Iza ny sujet? Inona moa sujet? Amin'ny teny gasy? Lazaina. Inona ny lazaina eto? Mpanomponao. Ary io Filistina tsy mifory eo dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaiky miaramilan'Andriamanitra velona izy. Liona sy bera vita, io manaraka koa vita. Mpanomponao. 37 mamanga ny fanamasina. Ary io Davida, Jehovah sy namonjy niova ny sujet. Laza izy indray ny lazaina. Lasa Andriamanitra amin'izay. Andriamanitra namonjy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera. Rehefa tena nandinika ohatran'ny zafa, ohatran'ny sikimaty anke za tamin'ny liona sy bera. Izy no amonjy iza? Izy. Tsy sanjila fa izy. Tsy vitana
fa izy Andriamanitra. Andriamanitra ny namonjy tamin'ireo vavolombelona teo aloha, ary mbola Andriamanitra koa ny mahatoky amin'ity manaraka ity. Zay le lazaiko aminao hoe possible ianao mahita situation tsara, fa ny tian'Andriamanitra ho hita dia manomboka hita ianao an'Andriamanitra eo am-panovana le situation. Dia amin'izay fotoan'izay le vision hoentinao anatin'le vavaka tsy le tranga miova, fa Andriamanitra manova an'le tranga. Zay. Raha voarainao zay dia tsy matiantoka be ianao androany, ary tsy matiantoka kely koa nefa, ary tsy matiantoka mihitsy. Tena kaikinao mila mahita zavatra hoe dia mila mahita an'Andriamanitra hoe. 1 Samuel 17:46. Ary anio nanoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako. Inona ny lazaina amin'izany? Jehovah. Ary amelenao aho. Inona ny lazaina e? Ao. Zany hoe nanomboka ny nisokatra amin'izay vision David, nahita n'Andriamanitra aloha izy, vao nahita azy ampandrese n'Andriamanitra. Ohatrany hoe milaza zavatra mitovy le ndresako anao teo, fa tena mikonto be eo masin'Andriamanitra ny fomba firafitry ny fehezan-teninao. Amin'ny voalohany, tsy maninona raha ianao ny sujet, ianao le valimbavaka hoe nandresy ianao amin'ny voalohany. Fa rehefa mandroso ny fiarahanao amin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ianao hiaiky, fa tsy hoe ianao nandresy, fa izy nampandresy anao. Zany hoe misokatra zany ny ao anatinao hoe aiza ho aiza ny toerana iasan'Andriamanitra sy lalaovan'Andriamanitra eo amin'ny momba ny fiainanao. Mosesy, Exode 14:13, minaran'i Jesosy. Aza matahotra nareo, mijanona, ho hitanareo famonjen'i Jehovah zay ataony manareo anio. Ny Egyptiana zay hitanareo anio, tsy hitanareo tsy mandrakizay. Iny zany vision zany. Io problema io miva io. Mahita problema miva. 9:7. Jehovah hiato anareo. Mitodika aiza indray le déclaration. Andriamanitra no hiady ho antsika. Tena kaikinao, tsara ianao mahita situation hoe miova, metsara, verina amin'ny laoniny. Fa ny tsara kokoa hoe ianao mahita an'Andriamanitra nanova an'ireo situation ireo. Amen. Fahatelo hijerentsika ny zavatra nytenenin' Jesosy. Mino fa misy zavatra efa manomboka voarainao tao anatin'ny zavatra efa nasehon'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha, izay mbola tsy ampy. Satria tonga Jesosy hitondra zavatra mety be, ampety be ny fiainanao sy ampety ny vavaka ataonao, mba ahafahan'Andriamanitra tonga dia manome assurance hoe vao misandratra indray le vavaka, tonga dia voaray, tonga dia mivaly. Amen. Ny vavaka ataonao ato anie zany kitian'Andriamanitra zany e. Mareraka ane ny mivavaka tsy mivaly e. Firy aloha ny efa nahatsapa-tena ohatra mivavaka ela be dia ohatrany tsy mivaly zany le izy. Saloha tsy zakako zany e. Hoe samy mivavaka any dia tsy hivaly ve? Ohatrany hoe samy tonga eo amin'ny latabatra mihinan-sakafo eny dia tsy mihinana, tsy mety zany. Matoa tonga eo dia anisan'ny tokony mandray anjara zany. Ataova ohatr'izay koa tonga eto ianao. Tsy tonga hijerijery ianao, tonga handray ny anjaranao avy eto amin'ny fanadren'Andriamanitra. Aza mijery olona fa Andriamanitra afaka hiasa. Aza mikajy mialoha hoe iza no afaka hokasihan'Andriamanitra hamaly ahy. Raisy le vavolombelona le ranabavy teo, olona faran'izay tsy ampozina mihitsy tonga dia ampiasain'Andriamanitra hoe avy any indray no andefasako ny famatsiana ho anao. Ary le olona mety tia azy, mety mba hoe olona mety hoe havana namana, mety nidiridiry fotsiny rehefa tantara le problème izy. Hoe zany izy zao nitranga dia izy vola jejere fotsiny. Dia rain Jesosy, tapitra fotsiny. Fa any anatin'ny fon'olona le tena le sarpo, le masososotra tsara, le tsy tianao resahany iny mihitsy, any napetraka Andriamanitra le anjara ho anao, manamboatra ny toetranao Andriamanitra hiavana amin'ny olona. Ozy Andriamanitra, hitanao ianina iny, to dia voatenina fotsiny le anarana to dia manao, ianina ve? Zay miprova fa misy problème ao. Ohatrany hoe voakitiana dia to dia misy zavatra ao zany. Ozy Andriamanitra, mihavana aminy. Izy nanao fahadisoanako. Izy ozy Andriamanitra, izy nanao fahadisoana fa ianao manao ny premier pas.
Fihevitr'Andriamanitra ny tsy fihevitritsika. Fihevitritsika zay diso ny manantona, zay nanao fahadisoana ny manantona. Fozy Andriamanitra zay tsara toetra ny manantona. Sasa tonga dia nanantona ozy izy Jesosy, tonga dia nidina. Tsy niandry anao iova fa tonga dia nidina. Satria raha hiandry anao iova dia tsy tafidina teo. Nefa nifidinako mihitsy ny nanampy ny fiovanao koa. Ozy izy Jesosy, Matthieu 21:22, mianaran'ny Tompo. Ninona angatahanareo amin'ny fivavahana? Inona ny toyany? Mba mamaky kely tsika raha afaka mamaky. Na inona angatahanareo amin'ny fivavahana? Atao amin'ny finoana? Dia ho azonareo. Ny zavatra tenenin Jesosy précis tsara daholo. Matthieu izy miteny hoe fivavahana atao amin'ny finoana. Misy karazan'olona mivavaka zany fa tsisy finoana. Hitanao amin'izay izy, tsy ao ambadiko le mivavaka adiny 5 rahalahy. Tsara be zany. Dina ny hitanao. Maizina be satria mikipy maso be anaty le mivavaka. Valim-bavaka aizina zany no azonao. Tsy ao ambadiko ny faharetana vavaka le izy na vita 4 heures ianao. Fa amin'ilay fisokafan'ny fonao ahita ny zavatra sain'Andriamanitra entinao amam-bavaka. Misy toetra ao anatin'izany. Satria misy olona tian'Andriamanitra entinao amam-bavaka nefa ilay olona tena olona mahafinaritra. Misy zany. Dia tian'Andriamanitra hoe andresiny nofinao, ioaranao le tsy vitan'ny olona miaraka amin'ny fanampifana masina, mba ho isan'ny instrument tsara ianao hivavaka ho any izay mety heverina fa faran'izay ratsy fanahy, ananan'Andriamanitra fanantenana hoe na iny olona iny koa aza afaka miova. Ianao zany raha manontany, fa ny ankabezan'ireo tsy manontany an'izany mantsiny. Hoe ianona ratsy fanahy iny Jesosy, afaka miova ve iny? Dia inona ny valiny? To dia miara-maheno feo an-dolo ka? Oui. Tanao maheno feon'Andriamanitra ny ianao. Fa ohatry ny bizara raha ohatra ka Andriamanitra miresaka aminao miteny hoe tsy fantatro. Zay mahatonga antsika mila midiserina tsara. Hatraiza ny mpahafan'Andriamanitra manova olona? Ianao ary voaovanako. Ianao ne fantatro ianao taloha io, tadidiko tsara. Tsy tantarainy eto fotsiny. Fa novainy Jesosy, asio tehaka mafy tsara ho anto. Novainy Jesosy. Ary mbola manova makany amin'ny tsaratsara koa Andriamanitra mandrak'androany. Fa tsy hoe fa tanteraka ilay fiovana. Ozy Jesosy, ninona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Dia hiteny Andriamanitra hoe asio finoana ilay vavaka dia mety hoe. Na ihany koa hoe misy karazan'olona zany mivavaka dia maninona? Tsy asiany finoana. Ohatrany hoe miteny ny any amin'ny fokotany hoe manaova demande dia asio sary. Dia alefanao ny demande tsy asianao sininy, tsy asiana sary, tsy asianao sotro ilay taratasy, taratasy feuille blanche fotsiny lasany. Dia izany hoe efa nandefa. Dia mamaly ny any amin'ilay administration ohatrany tsy voaray, satria ny zavatra nangatahana hoe fenoana dia asiana sary dia soniavana. Io tenenin Jesosy, fivavahana atao amin'ny finoana. Manaitra ny tenin'ny Tompo eto satria io tenin Jesosy io dia midika fa misy karazana vavaka zany tsisy finoana, ary zay ilay tian'Andriamanitra ho tsaboana. Aoka ny fivavahana ataonao manomboka amin'ity takarivo ity ho fivavahana azo antoka fa misy finoana. Mivaly sahady le lohateny faharoa, ankasitrahan'Andriamanitra. Hebreo 12 dia manambara fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azahoana. Ianao zany raha tonga eto ohatran'ny tsisy finoana fa ohatran'ny mijerijery fotsiny dia efa tsy ankasitrahan'Andriamanitra ianao io. Ataovy ankasitrahan'Andriamanitra zany dikan'izay mbola vao tsy miditra dia efa miomakomana hoe izavatra indray eto zao fa hanantona ny grand. Ny tompo le grand. Za tsy grand fa gros, samy hafa izay. Samy hafa zany, terme samy hafa zany. Alléluia. Manantona grand. To dia efa kôdikôdy ianao, izavatra indray zao eto. Vao misy divay lany zao tonga dia eto indray le Andriamanitra nanao fahagagany niala tamin'ny rano tonga dia namoaka divay. Alléluia. Zay le Andriamanitra tongoko eto. Ninona hira ataonareo na hira tsy haiko ary. Soit glorifié, soit glorifié, tsy haiko zany hira zany tsy maninona. Zay ny asain'ny Tompo atao loko. Alléluia. Fa any anatinao ataovy misy fahavononana. Tompo, zay hoentiko aminao androany zao vita indray. Fanantenako zao hoentiko aminao tsy miala maina eto zany. Reraka tamin'ity semaine ity dia misy feo mibitsika hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Zany hoe mahatonga le reraka zany tsy kotrana fa vavaka tsy ampy.
feno ny vavaka zay no anton'le fankahirezan'Andriamanitra mba harisika sazoto ivavaka ianao. Ny antony ho marina amintsika le tenin'ny tompo hoe matona sina ny vavaka dia ho azo antoka mivalana, fa le fomba ivavahana ny apetrany hoe asio finoana. Tena kekinao asio finoana le izy hoe ohatran'ny olona manao sakafo miteny hoe asio sira. Efa nanandrana ianao ve sakafo tsy sira? Fizantoetra ny fahalemem-panao sy ny faharetanao ro ny fahatsara-pananao. Ianao tsy mahazo mikrety satria zanak'Andriamanitra ianao. Izy nefa tsy ampy sira. Dia efa manipiresaka ianao hoe ny tompony milaza hoe isika no fanasiny tany. Efa manipy ianao zany hoe misy sira za tsy sira ty e. Fa tsy mahazo mitaky. Dia mamaly le olana nasanao hoe sady nyteniko izy hoe nareo ny fahazavan'izao toko izao. Tsy azony zany le izy hoe sira ny ilainao fa tsy hoe saosy sira samy hafa izay. Miova vitanao voatsanga fotsiny ohatra izao tsisy misansaina sira zany fa to dia saosy. Fa vao manao izay to dia misansaina hoe inona? Sira. Dia ohatr'izay le izy raha io sakafo io tsy asianao sira nagisa faran'izay tantaranao an'izany fa nagisa faran'izay tena enjana azy ka tsy sira. Tena vao mijery le gisa fo dia fantatra hoe gisa tsy sira ty to dia hitanao to dia hita. Tsy haiko mety fahasoavana angamba zany hoe mbola tsy tonga ao amin'lelako dia fantatra tsy sira io. Profesay tsy sira io. Tena kaikinao asio finoana le vavaka hoe manjary lany fotoana ianao ny vavaka hoe dia tsy henon'Andriamanitra le vavaka hoe sady tsy ankasitrahan'Andriamanitra le izy hoe satria tsy nasianao finoana hoe. Fa ohatranao le finoana pasteur raha mitina vetivety aza asiana reteny reto anatin'le vavaka misy finoana angamba. Ny dikany angamba dia misalasala tsy finoana zany. Tsy mety zanao raha miteny hoe Andriamanitra eo mifanatrenao fa angamba ho karakarainao ihany zay zao vavaka tsisy finoana zay satria mametraka an'Andriamanitra ianao hoe tsy karakaranao. Izy efa nitefa zay manantonao izy tsy mba laviko mihitsy. Ny fomba ikarakarana ianao no mila fantatrao fa manana fahendreny zay izy. Ny fahendrena nampiasain'Andriamanitra tamin'i Jesosy zao navela ho faty teo amin'ny azo fijaliana mihitsy vao tanteraka ny famonjena. Karaha olona be kajy be tokony nanao mirakly izy teo Getsemane. Vao tonga miaramila tonga dia raikitra ny komba aloko izy koa manaiko samborony eo. Fa nanaiko samborony Jesosy. Tonga ny fikapohana raha ny tokony ho izy tena azo tantaraiky zavatra ianao. Raha ny tokony ho izy reha ilay namely tontondro ny tompo reny tonga dia boaty ny poignet sy ny taolany eto satria ny tompo io. Ary fantatra tsara fa miaramila romanina rehefa mikapoka dia efa mandinika izy hoe raha vao kapohana atao amin'ny rantso tonga dia tsy tafatsangana io. Point vital. Dia nampiaro mbola nitsangana ihany Jesosy avy any satria Jesosy tsy matin'olona zany fa Jesosy nanolotra ny ainy ho anao. Teo amin'ny azo fijaliana iny tsy efa natao fa tsy maty izy fa izy mihitsy ny teny hoe raha eo atolotra amin'izay ny fanahiko. Zay fahendreny zay le hitondrany fiainanao ka zataitra mizavatra mitrango ohatrany tsy takatry ny saina ny fiafarahana io voninahitra, fiafarahana io fandresena, fiafarahana io vavolombelona, fiafarahana io zavatra tsara be. Le hitan'ny maso androany aza maritana n'le rapitso hoe iny Jesosy ny samborony iny dia andeha ho aiza ministera. Efa tamin'izany Andriamanitra efa nijery hoe vao vita eo ny famonjena tonga dia manangana ny azo ny vanokilakana any Madagasikara en 2003. Tonga dia efa planifié. Alléluia. Aza asiana angamba, ny angamba midika fisalasalana. Aza asiana hoe sode, fa ny sode midika fanahiny. Ary aza asiana hoe tompo, etiko tena trehnao ty fahasalamako ty na hoanina tsy hoaniny. Hoaniny io e. Alléluia. Satria lasa ohatrany hoe tsure ianao ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ty ahitanao ho salama. Dia ohatrany tonga fotsiny ianao dia ohatrany hoe alanenina. Tsy alanenina ny atongavana eo amin'ny tompo fa tena fanantenana amin'ny tombona ary fanantenana tena izy. Amen. Matteo 6:22 minaran'i Jesosy, ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Hoy Jesosy. Tokony hanana vavaka mazava isika. Misy vavaka zany maizina, tsisy jiro. Zany hoe vita zany le vavaka dia misandratra le vavaka iny dia maizina be. N'Andriamanitra tsy mahita an'ilay izy.
dia zay mahatonga aloha mivavaka maizina tsy tafiditra asiana jiro aloha ny atonga ny vavaka iny izy jiro a ny masonao mihitsy alohany tsara tena kekinao zay le mila mahita zavatra tsara hoe manina ny olona tsara fomba fijery ny olona tsara fomba fijery dia mazava ary ny olona ratsy fomba fijery dia maizina ny olona tsara momba fijery dia mazava ny vavaka ataony ary ny olona ratsy fomba fijery dia maizina ny vavaka ataony Jaona 12:2 rehefa ivavaka ao Lazarosy Jesosy ny zavatra hitany Lazarosy miara misakafo aminy eo ambony latabatra mahita zavatra tsara zao nyteneniny tamin'ny Tomasy jereo ny tanako izy izy inona ty nytenenina tanana tsisy fantsika tsony ty efa vita le fantsika tamin'ny Zomà ny fantsika fa le lahady tsisy fantsika tsony efa vita ny libération efa vita ny délivrance efa vita ny famonjena problema mpianatra zany vao nahitan'le tanan'i Jesosy ny fantsihana dia ny fantsika tao amin'izareo ny tanan'i Jesosy ny fantsika hoe tena zay vao tena tsy afaka nohina tsony tompo fa misy fantsika ny tanany dia zay Jesosy zareo ny tanako ny zavatra efa niova tsy hitanareo ary zao ny tokony efa hitanareo tamin'izay vao ny fantsihana tsy tokony hitanareo kory le fantsika satria lalana sy passage iny a fa mifefaran'ilay izy a tsy maintsy ho fandresena mety misy olona mamantsika anao fa mampianatra Andriamanitra aza mahita intsony an'le fantsika fa efa manafaka Andriamanitra tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra ny ombona tamin'ny rainy Jesosy teo amin'ny Lazarosy satria ny objectif ny rainy tsy fampahirezana Maria sy Marta tanabavina tsy manifestation na démonstration na miracle fa mba ino an Jesosy ny jiosy hitanao raha vao tsy miombona objectif amin'ny tompo ianao dia le vavaka mihitsy ny tsy manao zao ohatran'le drone lany batery dia mianjera amin'ny tany dia manina ary vavaka ty tsy mety miakatra mihitsy satria tsy mitovy amin'ny zavatra angatahana Andriamanitra ny angatahanao Andriamanitra ô mangataka mba ho afaka sigara rapitso jery Andriamanitra androany ano avy ka raha rapitso ianao vao afaka tsisy taitronareo tsy miakatra zay mahatonga antsika tsy mangataka tsy isika ny mamaritra hoe ny tompo ty aka rehefa miova vao iseho izy miova dia manomana ny fiverenany fa efatra misy révélation nomeny Jesosy any Ananiasy manomboka miditra amin'izay tsika any amina secret amin'izay misy tia eny ve tena kaikinao mila mianatra ianao mahita zavatra tsara hoe a mianatra mahita an'Andriamanitra hoe ao anaty vavaka asan'ny apôstôly toko fa 5 ny 1:10 manomboka amin'ny 1:10 dia avy eo a ny 1:13 hatramin'ny 1:13 azy ty so aminaran'i Jesosy ary io ny tompo taminy mantsy any Ananiasy mitsangana Ananiasy mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imahintsy izaho ao an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy eny tsara indro efa mivavaka izy ary ny pirofo fa mivavaka izy efa nahita meloa izy lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hiratra ndray masony hitanareo amin'izay ve Saoly ao anatin'ilay fahajambana Andriamanitra mihitsy ny tena efa manomboka mivavaka amin'izay io misy olona zany androany hariva vao tena ataon'Andriamanitra hoe zay izy vao tena mivavaka satria ny olona mivavaka ary io tantarain'i Jesosy io mahita zavatra Saoly tao anaty fahanjambana rehefa mivavaka dia nahita ny Ananiasy niditra nametra tanana taminy dia niverina nahiratra izy rehefa toy izy nao tantara zay no nitranga satria zay no hitany dia zay nety ny ambavaka dia zay ny valian'Andriamanitra tao anatin'ilay vavaka raha teo zany Saoly ny hoe efa mpivavaka izy ohatrany tsy mahita ninninina izy nitsanina teo satria mila mahita ianao tena kaikinao tsisy adihevitra zany hoe na ianao tsy mahita hoe dia tsy mahazo na ianao mahita hoe
dia mahazo. Tsisy eo voantsy ohatra mahitahita tapany a tapany zany ny azonao. Nefa sarotra be ohatra mahitahita tapana vady a tapana vady zany no azonao. Tanao tsy normal zany e. Hoe mibusta midina fotsiny. Allô complet. Zay no mahatsara ny vision-nao complet tsara ko. Mihaino tsara tsika. Nomeny Jesosy ny Ananiasy ny définition ny mpivavaka amin'ny finoana. Le nitenenin Jesosy hoe le fivavahana mba asio finoana. Tsy zaka amin'ny mpianatra tamin'ny fotoana niarahana fa tany amin'ny Ananiasy Andriamanitra vao niteny ilay izy rehefa tao ny fanahy masina. Teo izy Jesosy efa mivavaka Saoly. Inona ny proof efa mivavaka Saoly? Tsy hoe motimotiny. Tsy dia meme firy. Raha olona tsy dia memena teo mivavaka dia za zany mety tsy mivavaka indrindra. Fa saotran Jesosy tsy izay ny critère ny teneniny. Fa izy efa mpivavaka izy. Fa ahoana? Fa ahoana ny proof amantarina fa efa mivavaka Saoly? Teo izy Jesosy efa nahita meloa izy. Efa nahita meloa izy. Ary zavatra hitany meloa, misy mpanompon'Andriamanitra ho avy eo hametra tanana aminy, dia vita ny fametra tanana dia miala ny fahajambana dia miverina mahiratra izy. Nahita zavatra tsara izy, nahita izy fa ho sitrana ihany izy na dia narary ary izy 3 andro, nahita izy fa hifarana ihany le problème na dia ohatry naharitra kely azy, nahita meloa izy fa misy lalanao raha sedra misy fatapitalakale. Toy Jesosy efa mivavaka izy. Mirara ianao ary namako mba ho hitan'Andriamanitra ianao manomboka androany ary hiteny aminao izy teny efa mivavaka izy satria manino manomboka mahita amin'izay izy fa amin'ity taona ity hamangy azy ao fanotronako hanova azy amin'ny alalan'ny teny ho resy lahatra izy hiala amin'ny fahakizitinana ho resy lahatra izy hiala amin'ny fiazona lolopo izy mihitsy ny décidé hiova amin'izay ary rehefa mivavaka ny amin'izany izy dia efa mahita izy fa efa any amin'ilay fiovany izy. Tsy haiko raha mitondra zavatra zany aloha. Ve? Ny zavatra hitan'ny Saoly teto satria mbola tsy nanana Jesosy Saoly. Tafodrona maheno tsara tsika. Vao nazeran Jesosy avy ambony soavaly, mbola tsy nanana Jesosy Saoly fa mbola ho atao batisa dia mbola teraka indray. Fa efa zany ny vision hitany. Fa rehefa nanomboka nandrainy Jesosy dia ohatr'izao ny exemple n'ilay vavaka. Kolosiana 4:3 naran'i Jesosy mangataka ho anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana. Io le resaka lazaina teo sujet manomboka miova amin'izay. Tsy mahita situation miova fa manomboka mahita an'Andriamanitra manova situation satria miemandroso ao anatin'ny fifankazarana amin'ny tsotoa. Tsy mampanina androany hariva, mety manomboka ianao dia mahita hoe androany hariva mahita valimbavaka ho anahy. Tsy olona an'izany fa amin'ny heriny farafatarany mba tokony efa mahita amin'izay ianao hoe mahita an'Andriamanitra mamaly vavaka. Amen. Atreo amin'io zavatra resaka io dia vavaka hitan'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra satria misy finoana mahita zavatra tsara. Ity misy révélation nomeny Jesosy amin'ny Paoly, manomboka mimitra lalindalina amin'izay tsika. Le teo nomen'Andriamanitra ny Ananiasy tamin'ny Saoly mbola tsy niova fo, teo ampiovampo, ty amin'izay efa niovo Paoly izy. Misy secret finoana. Tena kikinao, misy secret le finoana hoe le nitenenin Jesosy iny hoe Timoty voalohany toko voalohany dia 12 ka hatramin'ny 20 naran'i Jesosy. Zao didy zao nomeko anao Timoty zanako. Araka ireo faminaninana atao fahiny aminao ireo, mba hoentinao miady tsara ireo amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara. Tano azono ny fieritreretanao ho tsara fa misy sasany efa nanarany izany ohatry ny olona vakisambony amin'ny finoana izy satria raha tsy fieritreretana namandreny Hymeneus Alexandro izay natolotra ho an'ny Satana mba ho fahaizana tsy teny ratsy. Zao ny révélation voarain'i Paoly rehefa nifantoka tamin'ny fanamasina izy. Hitantsika teny zavatra Andriamanitra tany amin'ny Genesis, ny tena mivantany Jesosy tamin'ny mpianatra fa mbola lalindalina koa ny tenenin Jesosy tamin'ny alalan'ny fanahany ho an'izay mangetaheta ny halala. Teto Paoly nahazo lesona. Ay mifandray ny fieritreretanao sy ny finoanao. Enio tsara. Mba hahatonga an'ilay vavaka ataonao ho azo antoka fa tena misy finoana dia ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao sady ho voarain'Andriamanitra izy no mivaly. Rehefa maloto ny fieritreretanao dia vaky sambony amin'ny finoana. Dikany hoe vaky sambo ina keno mitranga rehefa vaky ny sambo? Verina. Dia maka sambo indray aloha. Lasa indray. Persévère. Vaky sambo indray dia maninona? Tsisy mialy zany eo verina indray maka sambo. Dia nefa ohatry ny reraka ihany aka sambo vaovao foana lava
satria mahatonga n'la sambo vaky teny an-dalana fieritreretana maloto. Ianao zany raha ndeha hivavaka hoe ohatra no ratsy izy ity, aza mivavaka. Azonareo ve le izy? Satria le fieritreretanao tonga dia efa hanimba n'le finoana tsy validen'le vavaka. Mbola tsy mivavaka zany dia tokony efa resy lahatra ianao miaraka amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra hoe vao mandoaly keto miovy situation satria zay mihitsy ny programan'Andriamanitra. Vavakantsika mba tsy ho avy ny orana. Vita le vavaka mitondra elo. Ao ve? Zay le tandremana. Satria zany any anatinao any zany ohatra misaina any hoe farasana tika latsaka ihany aloha. Azony madio ny fieritreretanao. Fa inona ke ny fieritreretana aloha e? Raha miteny hoe diovy ny fieritreretanao, tsy dia izy ary tsy hainao akory inona ny fieritreretanako. Ny fieritreretana dia conscience. Ny fieritreretana dia feo amin'ny fanahy. Fa ny fisaintsainana no feo amana ny aina. Enao misaintsaina, pensée io zany feo an'ny ame. Ny mahasamihafa azy dia zao. Isika dia manana fahefana amin'ny feo an'ny aintsika. Satria ianao no misafidy ny zavatra saintsainao avy amin'ny zavatra renao, zavatra hitanao. Zay mahatonga antsika mitandrina amin'ny ainao manjery, aza mijery télé poubelle. Manjary feno poubelle ny sainao, dia lasa fieritreretana poubelle no entinao mivavaka. Dia nefa zany poubelle zany tsy madio, na dia misy hoe belle ary. Fitaka le izy, tena mitsotra aminao marina, mody asiany hoe belle fotsiny fa tsy tena zay loatra le izy. Azoreo ve tiako tenenina? Tandremo zavatra jerenao. Nahita fity hono ianao hoe nahita fity nahazo frais, amen. Dia voazonao frais dia lasa ianao nijery hoe nisy avion anankiray zay fo ny ainga dia nijery. Dia tsy indray mandeha fa nisy avion hafa indray ny ainga koa dia nijery. Zany no nijerenao. Azotsika ve le izy? Fa manenao mijery zany. Mana raha mandeha mivavaka. Fa raha eo ianao no mivavaka, zay avion andehananao tsy mianjera. Hitanareo amin'izay, mi-influencer anao ny zavatra jerenao. Ianao zao raha manaraka foana hoe niakatra ohatry indray vidiny kapoakam-bary, zay foana niarahanao isan'andro. Niakatra ohatry indray, niakatra ohatry indray, nidina kely fa niakatra be indray avion. Dia na ianao lasa feno tahotra, mety tsy vary intsony tsika. Aloha mihinana aloha dia mbola misy fa tsy aiza ara-pitso, lasa misy fanahina. Lasa dinonao fa Andriamanitra no mahavokatra ny tany. Hitan'Andriamanitra fa manomboka mila vary amin'izay ianao, tonga amin'izay famatsiana ara-bary satria hitan'Andriamanitra fa ilaina amin'izay izy ara-potoana. Gaga ianao misy camion semi-remorque amin'izany vavahadinareo, eo amin'izay le kizitina be, ezao tay camion, nefa camion anaty varo anao. Azotsika ve le fitandremana anatin'ny fisaintsaina zany? Eno tsara momba n'le pensée sy conscience. Manana fahefantsika amin'ny pensée amin'ny zavatra saintsaina. Ianao zao afaka misaintsaina zay tianao saintsaina, tsisy mahasakana an'izany. Fa ianao tsy manana fahefana amin'ny zavatra eritreretinao. Eo amin'izay ny danger. Satria izay latsaka ao amin'ny fisaintsainana, tonga dia valide ny fieritreretana dia avoaka ny fotsiny avy eo. Rehefa misakafo ianao, fanoharina anaty-tsakafo indray. Manana fahefana ianao ampiditra eo amin'ny vavanao. Fa rehefa milatsaka ao amin'ny vavony iny tsy ananao fahefana hoe ataoko an'izao, inona ataoko an'izao le akoho. Eo amin'ny vava iny afaka sikirinao dia kikerinao dia ataonao dia alainao ty tsy alaiko. Afaka misafidy ianao eo amin'ny vava. Fa vao milatsaka anaty vavony iny tsy afaka misafidy tsony hoe esoroko makaty le anana, sarako makaty le sosisy, ahotsako tsaniko tsy afaka. Tsy afaka. Dikan'izay, dia mbola afaka misafidy eo amin'ny vava. Tandremo mba tsy ho loto no ampidirina ao amin'ny vavony. Dia mbola afaka misafidy eo amin'ny fisaintsainana, tandremo sao dia loto no tafiditra ao amin'ny fieritreretana. Iny fieritreretana iny amin'izay avy eo no mi-influencer amin'ny vavaka ao. Raha vao maloto iny tsisy dika ilay vavaka. Vavaka vaky sambo. Mety mijoro vavolombelona hoe voninahitra Andriamanitra fa niainga soma tsara zany le sambo. Dia ny herinandro ny fa teraina ny tombo zany fa vaky indray le izy. Dia nefa ny programan'Andriamanitra tsy hainao vaky sambo matetika, fa zay sambo hidiranao ka ao Jesosy na misy tafiotra raha anepita ny programa manaraka. Ny atateraka an'izay, mianatra ianao manadio ny zavatra saintsainao. Aza aingana amin'ny saintsaina zavatra negatif.
tsy voatery ho négatif io zavatra mitrango io teneniny akaikinao be zay leson'izay hoe a fa tsy voatery ho ratso io zavatra io hoe any lizy no tomboka tsy voatery ho ratso io situation io ohatsy misy misaina sady efa tsy anasa tsisy vola tsisy nininina dia mbola samy tenany ana hoe tsara zany hay tsara be zany satria mbola velona ianao mbola manatrika fotoam-bavaka ianao tsy tavela tany amin'izay nisy ianao tany fa mbola voatarika ny fanahymasina mbola voatarika mbola tongeto mbola misy antenaina dia hoana le vola ho avy zany aza mivaky loha amin'izany anie ianaro anie aza mivaky loha amin'izany tsy mora fo mijery vidinetana dia ohatrao dia mivaky loha be fa mianatra tsy mivaky loha amin'izany veloandriamanitra hiasa veloandriamanitra hiasa efa miasana izy amen ozy jesosy tamin'ny Paoly ampahafantaro ny fiangonana fa raha vao maloto ny fieritreretana tonga dia vaky samby le finoana dia tsy lasa lavitra le vavaka dikan'izay tsy mahazo misaintsaina zavatra ratsy tsika rehefa manomboka miaraka amin'i Jesosy teneno akaikinao tsy tonga ho azy zany hoe tsy andrasany zany hoe fa atao hoe ireo zany tsy hoe milavarangana zany dia miandra misaintsainako adio eto zavatra hitanao voalohany voazainareo namoaka fiara vaovao ndia hivavaka anganareo tsisy fiara zay man tsy mivavaka fa ndia hividy fiara zay fotsiny mandefa mesazy any amin'ny MP ohatrany tsy afaka tompoko androany satria nampidirinao le comparaison ianao ne tsy mitovy amin'ilay voisin-nao na samy piray-tapo ary tsy mitovy manana ny programma manokana ho an'ny tsiraray avy izay tonga eto Andriamanitra mety mahakivy izay iainanao fa tonga eto Andriamanitra mampahery anao fa afaka hosokafana le programma mba hahita le fahafapo sy le fifaliana ianao misy io programma io ohatra maharitra lizy anie pastery dia manana faharetana zany tsy afaka hitentsika afaingano tsy afaka mohana tondrotsika pasterin-jiva afaingano zao dia zao miaraka daholy afaingano tsy afaka anao an'izany tsika tonga dia mihira ny lanitra mahareta hatraminy farany tentententententenn mareta foana dia zay ray mihira ianao sizy mila manana patience tsika tsy aleovy amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia ny tsara indrindra no mitrangy eo ty izay maika dia mety ho zavatra mantamanta no miroso eo tsy diso raha nga Andriamanitra manao ny programmany eo amin'ny fiainanao fa aza mitsara sy manendrikendrika azy eo ianao tianao an'izy tianao izy tandremo ny zavatra saintsainanao fa to dia mivadika fieritreretana iny dia mi-influencer mivavaka tandremo ny zavatra saintsainanao fa to dia mivaditra fieritreretana iny dia mi-influencer ny vavaka ataonao Andriamanitra miara-miasa mpivavaka madio saina sy madio fieritreretana manomboka eto amin'izay le sekretna vavaka andrasan'Andriamanitra satria miainga eo amin'izay vitan'i Jesosy eto amin'izay tena akaikinao eto amin'izay hoe atreo zany aloha ny vavaka ataonao vavaka mampahery fa manomboka eto vavaka amelombelona anao satria hiainga amin'izay tsika amin'izay nataon'i Jesosy Hebreo 7:7 naran'i Jesosy maika fanirahan'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretantsika tsisy réaction le fivoriana no tena oh là là misy solution ke le fieritreretana maloto sy tiaka mafy tsara ho an'ny tompo logiquement tsy manana accès anao anadio ny fieritreretanao fa ozy izy Andriamanitra tonga mandatsaka ny rako ho famelana ny elokao
ho fanomboana ny testamenta vaovao hividianako anao ary io raha io azonao antsona amin'ny fotoana rehetra fa io raha io tafiditra ny amin'ny fieritreretana tsy tafiditra ao dia afaka mamafa eo no eo. Tsy miandry zany ianao hoe levona le fieritreretana maloto fa afaka to dia le vonina amin'ny rahan Jesosy amin'ny fotoana tsapanao sy atsiarovanao tena hoe hoay ohatrany tsy milamina zany zavatra eritreretiko zany miantso ny rahan Jesosy anadio fieritrretako dia moa le tantaray pastera hoe rahan Jesosy manadio fieritrretana fa tsy manadio ny tranonareo fieritrretana le izy fa alleloia teneno akaikinao ny rahan Jesosy hoe tsy tamin'ny masonao hoe ara-panahy hoe nomeny Jesosy hoe anampy anao anadiovanao ny fieritrretanao maloto. Ny rahan Jesosy mahavita miditra ny amin'ny hevitra lalina indrindra eo maizy azy ianao dia ny fieritrretanao afaka manadio ny fieritrretanao. Rahan Jesosy manadio fieritrretana. Iza no afaka miantso ny rahan Jesosy anadio fieritrretana zay manaiky ho navotany sy ny vidiny mazava ho azoko le raha ny prix à payer. Dikan'izay raha manaja an'le raha ianao amin'ny fanajanao an'le mividy dia mamaly le raha. Raha manaiky zany ianao fa tsy hanao tsony ny vatanao, tsy hanao tsony ny fieritrretanao fa an'Andriamanitra fa nomeny io nampindramo mba ho ampiasainao dia iova ny fomba fijerinao tsy ampiasaiko amin'izay tiako ny fieritrretako fa an'Andriamanitra eo amin'izay afaka miteny hoe miantso ny rahan Jesosy manadio le fieritrretana izay tsy anahy fa an'Andriamanitra eo amin'ny vatako nampindraminy anatin'ny fivahinianako vetivety. Mialeto izay ianao afaka miantso ny rahan Jesosy manadio ny fieritrretana. Tsy manadio finance lasa loha zavaina tsara tononiko ny rahan Jesosy manadio ny posiko mba ho afaka mifahantrana tsy izay dioviny fa ny fieritrretanao. Inona koa nentin'i Jesosy ady safidy eo amin'ny fisaintsainana. Petera voalohany toko fahatelo ny faraika ambin'ny folo minaran'i Jesosy. Aoka izy hiala amin'ny ratsy izay le saina ratsy, aoka izy hanao soa izay le saina tsara, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy na hoe hitady fiadanana ary io fiadanana io dia Jesosy. Izany hoe izay manao ratsy aoka izy hiala amin'ny ratsy tsy misaintsaina zavatra ratsy tsony fa manao soa mianatra misaintsaina zavatra pozitif zavatra tsara fa mbola tsara lavitra noho izay tsy eo amin'ile hoe ohatr'izao amin'izay le izy ity enio tsara aza misainanao marary tena kaikinao aza misainanao marary hoe dia teneno izy aza misainanao sitrana koa hoe misainahan Jesosy hoe zay tia hafa mafy ho an'Andriamanitra aza misainanao marary iny le fieritrretana maloto dia aza mijanona fotsiny hoe sitrana nefa ianao ratsy fifandraisana be amin'i Jesosy fa misaintsainahan Jesosy dia ho hitanao fa hosokafan'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria masonao tsy any amin'ny problème tsy any amin'ny situation tsy aizy any amin'ny Jesosy. Hébreux 12:2 jeren'i Jesosy pratika miara-miasa amin'ny imagination anao Andriamanitra izay sary tsara hitanao entinao anaty vavaka izay mivoarain'Andriamanitra dia efa liny izay le fivavahana atao amin'ny finoana fivavahana mahita zavatra tsara rehefa mivavaka ao marary ianao na mivavaka ao an'olona ratsy toetra na mivavaka ao amin'ny situation mpiainanao dia aza mahita ny situation ratsy intsony mahita le situation efa miova dia iny entina ao anatin'le vavaka fa tsara indrindra mahita an'Andriamanitra manova an'le situation manova an'le olona sy manova ny fahasalamanao. Dia raha enao ohatra mibloqué ohatra tsy mety tafasaintsaina zavatra tsara ianao maninona amin'izay antsio ny rahan Jesosy anadio ny fieritrretanao dia ho marina aminao le tenin'ny tompo hoe na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azo izany. Mahita fa manomboka amin'ity takarivo ity manangana intercesseur Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Ianao io zao hivavaka amin'ny firenena mahita lalana vita tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Raha andeha hivavaka zany to dia sorena be amin'ilay lavaka nanimba ny pneu tomobilinao dia aza mivavaka fa mitombo mivavaka iny miala n'izay mivavahana satria nivavaka ianao fa tsy maintsy diovina ny fo mamela eloka mahita an'ilay olona entina mambavaka toy ny olona mampalahelo ianao ve zao mba malahelo mpitondra antsika to dia misy valitemby eo kratsena nefa ety mahamaina an'ilay masina ianao tanao amin'izay le testa
zany hoe vokitina zany resaka mpitondra tonga dia simba mifinoana aza sina resaka mpitondra pastera androany mpitondra afaka ianao aminaran'i Jesosy tsy mampety anao hoe miazona lahelo mpitondra zany ianao ve dia hiady amin'ny sofera le sofera rasy tarebe io dia le sofera efa mitondra zany jereva mivilana masiny hoe tsy mahay mitondra koa izy mitondra gaga tampoka anao misy zavatra mipitika eny amin'ny lohanao volant iny ary eto izy eo amin'izay anao vahoana fieritreretana madio ao amin'ny mpitondra zao misy olona manana finiavana tsara mety bloqué ny devoly zay zao le fomba fijetokana antsika kristianina fa sy tonga dia reo mihitsy ny tena nanjatsy mavity vavaka toy izy Andriamanitra hoe eo ary tsika eo ary tsika dia miandry Andriamanitra ianao zany miteny tompo vavaka amin'ny fiangonana rehetra sy fitondrina filazantsara manerana Madagasikara sy maneran-tany toy izy Andriamanitra miandry ilay vavaka ao mpitondra miala amin'ny anaran'i Jesosy zany fa lelongelena satria tsy hiafranty an'ilay fo vonto sambatra madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra tsy tokony hosorena zany ianao reseo fahasorenana miantsony rahan'i Jesosy hatreo am-pifaliana ny vavaka fa inona ke nitranga eto amin'ny firenena raha tsy hivavaka ianao raha ny oloko izy Jesosy izay nantsona amin'ny anarako no avy hanetry tena ka hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra amelany elony ary asitrana ny taniny tena kaikinao ianao no andrasan'i Jesosy hivavaka amin'ny firenena hoe madio fo tsara hoe miavana amin'ny olona rehetra hoe vavaka tsisy fahasorenana hoe izy to dia henonao mihitsy vavaka amin'ny fiangonana rehetra sy vavaka ao amin'ny mpitondra firenena anaran'i Jesosy momba ilay firenena zany safondra satria ny tompo miteny hoe mivavao amin'ny firenena tsika hoe maninona fa insisteny tompo ilay izy ndao tsika rehefa hivavaka dia asiana finoana ary matoa misy finoana dia misy fieritreretana tsara sy fo milamina ka le izy ane pastera tsy mifantatra ny sekre misy eo ambony eo tsy rarahako fa hivavaka aloha fa sao dia manimba amin'ny fieritreretako le sekre eo tantarainao do hivavaka fotsiny manasanao hitsangana misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo ao foana tanao dia teny Andriamanitra tompo misaotranao mbola hitenenanao momba ny vavaka ary entiko tanatrehanao ny fiainam-bavako mifona aminao zay tompo mititaka rivo ty fa misy taona zay manao fivavahana dia renay mihitsy ny hoe tsy misy finoana ary na ny fieritreretanay ara tsy ampy madio mba hitanay ny fidiranao antsetra amin'ny fiainanay tonga izay mitondra ny fiainam-bavaka izay rehetra makasika anay mba ho tarafina eo amin'ny fahatsarany fifankazaranay aminao mba tsy hisy fahasorenana sy fahatafotoinana ny anatinay afahanay mivavaka ho amin'ny manodidina anay ho amin'ny ankonana ho amin'ny fianakaviana ho amin'ny mpitondra ho amin'ny vahoaka malagasy ho amin'ny fiangonana ho an'izay rehetra apetraka ato anatinay amin'ny alalan'ny ranao Jesosy izay antsonay anadio fiatrehetanay fa tena hita ny fankasitrahanao zay tea hita ny fankasitrahanao zay raha aminaran'i Jesosy ary tena tea hanome an'ilay vavaka andrasanao mba tsy hoe tsy mahita problème fa mahita solution fa le tsara kokoa noho izay mahita anao Jesosy saotra betsaka any amin'ny fiainany tsiraray avy izay tonga eto androany miara-mahitsy izay ampinoana fa efa amperinasy ianao anatin'ilay teny teo manasitrana fosy fiainana manangana sy manavao manintsy sy mampianatra mba hatonga ny tsy hamita tena satria nantsonao izay hivavaka ho an'ny zavatra rehetra sy ho an'ny olona rehetra minaran'i Jesosy amen tiaka mafitsika eo amin'ny tompo mahazo toerana vetivety kely fotsiny dia hanao vaovao ny mpanompon'Andriamanitra dia mamarantsika Alléluia. Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manana fiadanany tompo antsika tsirairay avy. Amen. Tahaka izao indray fotoanantsika rehefa avy memey kely tsika androany sady nandray teny mihinana ary tena mihinana ary mbola mihinana ary mino aho fa tsy hoe voky ianao dia tsy hinana intsony fa rehefa mihinana ny ten'Andriamanitra dia avaozony mandrakariva ao anatinao ihany koa zany mba tena fanasy fiainana. Alléluia. Programmantsika rampitso
eto amin'ny asa fanomponana dia tadidiko aloha skate-parta miaraka amin'ny tatomanda raha pitsoariva amin'ny ro sasany skate-parta parka etsya tanimena akady fotsy atanimena fotoana iarahantsika miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ato amintsika ihany araroty le fotoana afahantsika miaraka indrindrandrindra miaraka amin'Andriamanitra amen. Raha pitso maraintsika eto fotoana amin'ny fitora miaraka eto indray tsika miaraka mivavaka mandray fanasan'ny tompo a miandrandra'Andriamanitra mandray valim-bavaka mahazo be dehibe zany indray ny ainatsika eto raha pitso. Raha tena mandray ianao isaky ny sabotsy tena ao anatin'ny fonao ary manantena dia jereo fa misy fiovana foana, misy fiovana foana dia manentana anao manokana entany koa izay manodidina mety malaindaina na mety manao safidy hafa tsika eto ampianarina manao safidy tsara dia mety misy manao safidy hafa hoe za andeha anao an'izao aloha fa iny a efa misy sabotsy manaraka indray ao a raha za ianao a tena hoe misafidy an'le tena tsara le anjara tsara tahaka nataony Maria. Fotoanantsika sa latsinainy a etsy amin'ny super U Analakely deuxième étage a sekoly mpamahana olana latsinainy a manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny 7 ora sasany dia mbola manentana foana na dia tara ary ianao na mety hoe tsy maintsy mandeha aloha dia tongava foana na dia mety 5 minitra ary fa misy anjaranao ao. Alleloia. Ohatr'izany koa ny talata sekoly mpanasitranana manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny 7 ora sasany a super U deuxième étage. Ny larobia dia sekoly mpanambinana sy fitahian'Andriamanitra fitahim-panahy eo amin'ny toerana io ihany. Ny zoma tsika dia miverina eto amin'ny 4 ora. Jerevo amin'ny programme ny hvkl-mission fa ny mpanompon'Andriamanitra dia manana fotoana koa any ivelany any France dia samy manaraka tsika na amin'ny lahady raha misy fotoana dia araroty ireny fotoana ireny a fa ny tena marina tompony tia hitanao fa tsy hoe ianao no tia hita hvkl-mission na tia hita pasteur any toroteny fa misy anjara asa ny raha ny tompo azy a dia ianao misy anjara fotoana andrasan'ny tompo aminao dia samy manararoatra nyreny fotoana ireny. Ndaontsika ary hitsangana anolotra ny fanatitra ny fahafolo-karena ary ny sakrifisy a injiro aty anoloana ny tananao ray amin'ny anaran'i Jesosy hitanay ny fahatsaranao azonay ny famonjena raha manambara ny teninao ianao tompo dia marina ianao a ary raha manantanteraka an'izao fanatitra sakrifisy fahafolo-karena dia efa fantatray sahady fa miova ny fiainanay, fantatray sahady fa miova ny tontolo-piainany tsirairay avy izay nanome ampifaliana sy ampitiavana teo androany satria ianao efa nanambara hoe aza makeo amin'ny fanatrehanao tsy mitondra fanatitra misy antony zany dia fantatray ny antony a fa ianao Andriamanitra mihitsy ny antony hiditra tsehatra ny fiainany tsirairay avy. Aza vela isy diso anjara androany tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Taontsika hitehaka mafy a voninahitry ny tompo. Alleluia. Tahantsika Andriamanitra ao anatin'ireny teny fotoana rehetra ny rahantsika androany a minao fa nahavoaray zavatra sasenao amen. Tena miara-miasa be amin'ny zavatra avoaka amin'ny fonao Andriamanitra izay mahatonga antsika mitandrina sy mianatra mba ho tsara fanahy misaina zavatra tsara mianatra mahita lafy tsara mba tsy ho mavesatra ilay fieritreretana tafalatsaka anaty fahalotoana dia tonga dia perturbe ilay finoana dia tsisy valeur ilay vavaka. Asika amin'izay ve izay mahatonga antsika ampianarin'Andriamanitra hamela heloka adio am-po ho tsara fanahy sy ho tsara toetra. Fa raha ny amin'ny situation mpiainanao io be loatra ny fahaiza-manaon'Andriamanitra afaka hikasika sy hanova zavatra ny tompo fa mahitahan'Andriamanitra manova ny situation mpiainanao ho any amin'ny tsaratsara kokoa.
ao faontananao dia to dia anao pratika sika raha amin'ny anaran'i Jesosy. Ndretiny tsararay avy vory lanina manofa hofantananay izay mankasitraka sy misaotra anao. Mianatra izay tompo mampiatra ny fahatsara-panahy, tsy ahita fa tsy zavatra tsara miaraka aminao ary ahitanao hiasa indray amin'ity takarivo ity. Saotra betsaka fa eto ianao Jesosy satria ianao neny nanao an'izao fotoana izao ary ianao nanao ny invitation mba ho tonga eto izay. Saotra betsaka fa tsy tonga hijerijery fotsiny anay ianao fa tonga hikarakaranay eo amin'ilay tsy mety ary tianao ho amboarina ilay fieritreretana tsy mety izay maneho ny finoana tsy mety atonga n'ilay vavaka tsy ho voaray. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mahita anao manova fiainana izay amin'ity takarivo ity, manampy ny olona hiala eo amin'ilay mavesatra tonga maivamaivana, miala eo amin'ilay mora miazon-dolom-po tsy mety mamela heloka ho lasa feno famindram-po ho mora mamela heloka. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa mahita anao manamboatra ny vatana, ny aina sy ny fanahy, manasitrana, mamerina amin'ny lohan'ny mamorona izay tsy misy eo amin'ny fiainan'ny zanakao izay tonga eto amin'ity takarivo ity. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ny fahafahantsika mahita sy misitraka ny fiasan'Andriamanitra miasa eo aminao, tsy mody mahenjana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fanasitranana ho an'izay marary sy aretina mety misy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Noho ny amin'ny diakapoka ny aretan'i Jesosy dia maimaim-poana ho an'izay rehetra mangetaheta azy ny fanasitrana, sitrana amin'io rofo sy aretina io, sitrana amin'io fanaintaina sy fampahoriana io. Ty takarivo ity tsy mody miaraka amin'io aretina io ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mamela anao ody miaraka amin'io aretina io Andriamanitra. Hongotana izay rehetra tsy nambolen'ny ray eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fahafahan'Andriamanitra manokatra lalana amin'ny fomba mahagaga eo amin'izay heverinao fa matapy-dalakale amoakanao amin'ny voninahitra. Mahita fa aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy reto ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mahita fa manomboka ame mifankazarytsika manokatra ny masontsika, ahitan'Andriamanitra miasa sy mihetsika ary mitahiry antsika eo amin'ny andavanandrom-piainantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Io zavatra tsy mety io mahitan'Andriamanitra mitsika mamadika an'io ho lasa mety tampoka amin'ny fomba tsy takatry ny saina satria tonga mame voninahitra an'Andriamanitra ianao amin'ity takarivo ity, madio fieritrretana, tsara toetra, en communion tsara amin'Andriamanitra, misokatra ny lalana, mety ny zavatra rehetra ary tsara be io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Aza velo zatra miaino hoe tsara be io fa tena tsara io. Tena misy zavatra tsara afenin'Andriamanitra ao ambadika io fa sy tsikitsiky sy fisaorana ary fankasitran'Andriamanitra fotsiny. Amen. Raisiny tsodrano izay tononona ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manankely avy Nazareta. Alleluia. Raisiny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny tompoka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompoka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny tompo ka nome anao fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanononako fa ny fivavahana ataonao manomboka amin'ity takarivo ity dia amin'ny finoana araka ilay nitenenin'i Jesosy. Ary mahita fa harisika hivavaka ianao, azoto hivavaka ianao, ho lasa tia vavaka ianao, ho lasa feno vavaka amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ao an-tompo. Aza dino manana fotoantsika raha pitso maraina communion ety sainte-saine, fa raha pitso hariva misy fiarahantsika amina fiankofana sy fiderana miaraka amin'ny inside out sy deep worship ery amin'ny skate park tany mena manomboka amin'ny roa sasany hariva. Zanakitsika ato trano izy ireo dia anasanantsika mpitiavana ho an'izay afaka lasika manao rodorodo mifanohana hiara hideran'Andriamanitra antsika voninahitra ny tompo. Sarao fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen.